You immediately like knew when you heard that. You knew right quick that you was an eagle. afatra nytorininy mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe ilay firaisana tsy hita maso eo amin'ny ampakariny Kristy. Ny alakamisy fa 5 novambra 2016 tao amin'ny Life Tabernacle Shreveport, Louisiana, USA. And put it in a sea of forgiveness by the washing of the water of the word and the blood of life. I cancel the honey. Najaniko ny diako azy mba hanaovako fivoriana ho an'ny tompo, koa tena faly zahay fa tonga eto. Ataoko fa tamina teto afara ny hoia taminareo isaky ny tompo zahay dia misy olona banga. Ary raha miverina zahay amin'ny herintaona ka maharitra ny tompo dia isy olona banga. Nisy tena nanakaiky ahy tamin'ny foko sy ny fanahiko dia raha lahalaila zany. Fandraisana tsara atrano no azoko teo ampidirana raha ny intériorina tery mira natao ndreto zoky olona efada tao amin'ny Brown Ralajack mirany amin'ny voninahitra izy ireo zao arivo zao. Eny efa any ny anakiray amin'ireo feo reo miandry ny 3 sisa. Ataoko fa tsy andrian'izany eto an-tany intsony aho, nefa azoko antoka fa miandry ny andrian'izany indray aho sy ranabavy maro etony ao amin'ny tanàna isy azy ireo izay tsy hahafaty an'izany mihitsy. Rahalahy Palmer dia mpanompon'ny Kristy lehibe. Tsaroako eto rahalahy Jack fa nanambara tamiko ny amin'ny ny fiainany voatokana ho an'Andriamanitra. Niaraka nandrafitra izy ireo ary nolazainy fa teo am-pihinanana ny sakafo ny atoandro nisy tapamofo teny an-tanany. Nihinana tapamofo izy no sady namaky ny baiboliny. Hitanareo, nanao zavatra lehibe izy io. Dia rahalahy Palmer zany mpandrafitra mahay izy, raha tsara ho an'ireo zanany fianakaviana mateo ity notezainy hanompo ny tompo izy rehetra. Raha ny fahalalako vovonjy izy rehetra no sady feno ny fanahy masina. Ary fanampiana lehibe ho an'ny lehilahy rehetra amin'izao andro zao zany, ireo zazalahy sy zazavavy. Saingy hitanareo, zay rehetra nataony dia tsy nidika firy loatra mandra-panompony an'Andriamanitra raha tsy efa nanompo an'Andriamanitra izy. Ary anio hariva zay nataony teto an-tany tamin'ireo asa tsara nakany amin'ny valisoany izy mba ho eo amin'izy ireo. Andriamanitra anie ampitsahatra ny fanahany rahalantsika. Fantatro fa raha mbola misy tabernakle etony dia fantatro izy fa ho eto an-trano ny feony afaka horenareo zany. Ranabavy ana Jean sy ny rahavaviny mitendry organe sy piano tsy nitaridritra mihitsy izy ireo. Nijoro teto fotsiny rahalahy Palmer ary tonga izy dia nitarika hira dia lasa ary nanenjika anio izy ireo. Ary za tsy mbola niandro tokoa ny andre azy hitarikira ho an'ireo zanany, ho an'ny vadiny ary ho an'ny rahalahy Jack zay sakaizany akaiky. Efa mpisakaiza taona maro izy ireo ary rahalahy Brown, ranabavy Brown, ho anareo rehetra eto amin'ny tabernakle. Andriamanitra anie hitanareo. Malahelo azy ihany koa. Andriamanitra anie ampitsahatra ny fanahiny mahery fo mandra-piaonantsika amin'ny ampiadanana. Anondrika alohantsika sika. Ry ray any an-danitra mpamindra fo eto ampiresahana fotsiny anio mpanompo lehibe io. Malahelo azy aho zao arivo zao nifandraisany ny tanako sy ilay tsiky kely teo aminy hatrany rehefa nanao hoe Andriamanitra hitanao rahalahy Branham. Rehefa nandalo teo ambaravarany zay fantatro fa miakatra any an-tranonao izy zao arivo zao. Koa mangataka aho Andriamanitra malalo mba amelanao an'ireo vokatra an'ireo asany anaraka azy ho lehibe ka hitoy eo amin'ireo zanany eo amin'ny vadiny. Mangataka zahay mba hitahinao azy io tompo. Laza ianao fa ho vady ho an'ireo mpitondra tena izay tena mpitondra tena. Mangataka aho ho an'ny anabavinay Palmer sy ireo zanany rehetra. Fantatro ny miarakory amin'izy roa ireo fa efa maty ny vadiko ary koa efa maty ny raiko. Koa raha io raha mbola eto zahay zao arivo zao dia angatanay ny anomananao ny fona ihany koa ho an'io ory io. Tsy malalo zahay mety ho tonga tampoka toy ny teo amin'ny azy zany. Tsy hainay zay aviana eo nefa fantatray fa ho avy zany. Koa angatanay Andriamanitra ny andinianao ny fo rehetra eto zao arivo zao. Andriamanitra azo atao ankilany ny ahy. Dino ihany koa ny ahy ka zaho toetra aho. Tompo, raha misy zava-dratsy ato anatinay esory aly zany. Tianay ny anompo anao. Zay ny tena tanjonay dia ny anompo anao.
ary tsa eto aminay ny fanahinao zao arivo zao sy am'ty herinandro rehetra ty tahito i tabernakla zay antsonao hoe tabernakle ny fiainany ity aoko zany andray fitahina feno zay mifandraiky amin'io anarany io ka ho feno ny fiainan'andriamanitra am'ty herinandro ty mba amonjena ny fanahy rehetra very mba menona ny mino rehetra amin'ny fandray masina ka anavao ny fanantenana ato anatinay indray tompo angatanay ny anasitrananao ihany ko ny marary sy ny marofo rehetra tonga eto anivonay aoka hoeto lay fanahinao masina lehibe tompo anasitrana tsotro zao ary hosorany tsiraray mba ino ikero zavatra reo raha eo andriamanitra o ampio aho ankehitriny raha nylatsaka zany latsaka eo amiko ny anjara mitondra ny afatra mangataka ao andriamanitra o mba amelanao ny maolona ny tena hoeny ankilany aoka ny fanahinao masina hidika ka hiasa eo aminay tompo aoka ny fanahy masina no hitatana ny fivoriana tompo fantatray fa tena tsy mahavita tena zay tsy misy mahavita tena aminay na de ray azy tsy midera tena mahavita azy zay nefa tompo fantatray fa ianao no mahavita azy koa miankina aminao zahay tompo miasa rehefa nan'andriamanitra ka mirotsaha aminay indray angatanay amin'ny anaran'i jesosy zany amen eny tiketo ny apita ny fiarabana am'ireo mifandray de ireo fiangonana mifandray ankehitriny manerana ny firenena telefôna no nampifandraisina zay fomba fanao kely tena tsara azotsika avy amin'ny rahalahtsika peregrine avy any Beaumont Texas ary reo fiangonana izy rehetra zay manaraka ny afatra manerana ny Etazonia rehetra de nampifandraisina ny arivo alefanay ny fiarabana manerana ny morotsiraka andrefana ny any Vancouver rehetra atrantiana Mexique ny any San Jose Los Angeles reo andiany rehetra any miarabanareo avy eto Shreveport zay ary ko ny any Prescott rehetra Arizona ho an'ny andiany miandro ny tompo any alefanay ny fiarabana ary ny any Tucson Sierra Vista ihany ko manerana New York navaratra na atsimo manerana ny firenena hitanareo ane ny tompo ny tsiraray ny riko raha teto ianareo zao arivo zao eto am'ty zaratany Louisiana mahafinaritra ty zay azo atao hoe trano faharoa za fantatrareo tsara ianareo avy a New York karazany mampime kely ndraindray ny fomba fiteninareo tsy vahino ny tenako zao arivo zao eny ny olona rehetra any fantatrareo tsara ho reo ahoana reno ala Branham malala eto ranabavy Branham masinykolonga rehetra ary tongava mangy anay la mahafaly ny tena tokoa zany zany ny tena anglisy amiko tsy hoe tsy fanajako ny olona avy any atsinanana sy avaratra sy ny toerana maro fa fantatrareo tsara ataoko fa teraka tonony tatsimo ah ka tsy maintsy mijanona torako zany ka karazany hoe tikio ho amanokana zany ka tena anglisy tao amin'ny fisakafanan'ireo lelam-pandraraha voatsela aroa reo nitsangany sika ankehitriny anao ny ira-pirenena de nitsangana hoy ah ho an'ilay tanindrazako Kentucky aritry ny ely any lavitra any eny hoa zay no ira-pirenena zay ihany ny fantatry ny amin'io koa alefanay any aminareo ny fiarabana ankehitriny ho an'ny inoko fa ezaka izy ireo ny ampely an'ilay fisakafoanana zay ko ny fisakafoanan'ireo lelam-pandraraha sabotsy maray raha la grina no hiteny aminareo raha indro fa etsy amin'ny micro izy zao koa izy no teny aminareo ny ora anomboan'ny fisakafoanana hoe fotoana ahoana isaky ny ariva mba ampifandray anareo misaotra anareo betsaka zahay mivavao anay ankehitriny ho anareo fiangonana eto atoerana dia ny tabernakle ny rala Jack misy tiako angatahana aminareo ho an'io arivo fa anomeny afatra ho an'ity andro fisaoran'ity manerana ny firenena aho an'io arivo ho an'ireo fiangonantsika kely tsiraray any am'izay manaraka ny afatra eo am'izany mety aharitra kely aho avy eo zao ko mety hitory fampianarana vitsivitsy aho koa raha zay ka tsy miombokevitra am'izany ianareo dia toy zay voalazako hatrany amin'ny fihinanana tarta misy serizy rehefa mifanena mivony tsy ariko lay tarta fa ariko ny vony de hoaniko hatrany lay tarta koa raha sendra manambara zavatra ho an'io ariva za eny zay no isan'ny antony nanekeko an'izao fanasany zao an'io ariva ny oeto mba hitondra ny afatra ho an'ty andro fisaorany ity amin'ireo andiany eran'ny firenena de satria nanokatra malalaka ny varavarany hatrany raha la Jack sady hoy izy toroy zay amponao ko dia mahatsiaro ao an-trano tokoa ny teny koa angambany eto ny ato amin'ny fiangonana kely zay miaraka amin'ny raha la Jack eto mety misy mpitoro teny ary mety misy
olona tsy manaiky ny fampianarana matetika no mitandrina tsara mba tsy hanonona fampianarana eo ampipitrany hafa zay nanasa mba ho tonga hitoro azy koa aoriny zao arivo zao ataoko fa hivavaka ho an'ny marary fotsiny aho ary anao ny fivoriana mazatra saingy everiko fa tiako ny mampafantatra anareo mialoha fa raha misy zavatra voalazako zay mety tsy ekenareo iny atao fotsiny hoe nohony tsy fahalalako zay angamba tsy ampany fahaizako de mivavao aho koa ankehitriny andesika amatika ao amin'ny teny eo amin'ny toko anankiray eto iriko ny todika amin'ny andininy maro anio ariva satria manana soratra masina sy notikely maromaro aho vo soratra eto tsaroko ny fotoana voalohany ny akarako teto amin'ny lampiazo ny tabernakle ny fiainana 20 taona lasa zay tsy nilaiko nanoratra andreo soratra masina sy andininy teo amiko 20 taona latsaka tam'izany fa ankehitriny efa mihoatra ny 5 aho koa za zany hoe fandroany koa za tsy vitako tsony matsiaro an'izany tony fahiny ilaiko ny manoratra andreo soratra masina nanako ary matetika no soratako kely ny zavatra hafa zay tiako hitodiana areto ny tompany hoe anampy fitahina raha maka ny ten'andriamanitra sika ao amin'ny bokyny romanina ny toko fahafito eto tiako ny somary ampianatra an'izao tony lesina ho an'ny sekoly alady fantatro fa misy olona mitsangana ny any amin'ny tabernakle matetika ny any Jeffersonville tia ny any arabanareo rehetra any ko anio ariva fantatray fa nampifandraisiny eto ny any amin'ny tabernakle ary tony ny any amin'ny tabernakle ny eto zao arivo zao raha teto ianareo fa fen'olona eny amin'ny rindrina sady mifanety eny iveriko fa toy zany koa ianareo any reo olona rehetra any amin'ny faritany hafa zay tonga iany miafatra ankehitriny velarintsika tony ny lesina ho an'ny sekoly alady izy ty ary tsy nalefa hikendrena zavatra iray na olona iray manokana na zavatra iray fa ho an'ny fiangonana fotsiny de ilay vatany Kristy no izahantsika tariana ho amin'ny fisainana lalindalina sy tanjona lalindalina kokoa amin'ny finoana fa ny fiavian'ny tompo Jesosy dia antombotra inotsika zany manakaiky kokoa 20 taona akaiky kokoa no olay ny aviako voalohany teto Shreveport zany betsaka ny zavatra nitrangatra amin'ny fotoana io eo mpiandrasana sika kehitriny ny fiavian'ny tompo amin'izao taranaka misy atsika zao sy ny fifohazam-panano andrasako amin'izao taranaka misy atsika zao miandry ny fiavian'ny tompo aho amin'izao taranaka misy atsika zao ankehitriny ny romanina 7 antenaiko fa efa misokatra ny baibolinareo naiza naiza misy anareo manerana ny firenena tiatsika ny amaky tsara eto ity afatra eto ty dia tahaka ny hoe mikasika ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady saingy tsy teny zany oa fa aminan'iny izy ty ny amin'ny fiangonana amin'ny andro farany andesika maky tsy fantatrareo va ry rahalahy fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy fa ny vehivavy zay manambady dia feziny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàn'ny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olo-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàny zany izy ka dia tsy mba mpijangajanga na dia manambady olo-kafa aza ary amin'izany ianareo koa rahalahyko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenany Kristy mba ikambany ianareo na ho vadiny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba avokarantsika ho an'Andriamanitra fa fony tao amin'ny nofo sika dia ny filan'ny ota zay noetsehan'ny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana koa ankehitriny de efa afaka amin'ny lalàna sika satria maty ny amin'izay ny ahazonana atsika ka de manompo amin'ny avoazam-panahy sika fa tsy amin'ny aela-tsoratra ankehitriny ary andesika evavaka Andriamanitra malalo vao novakinay teo la inonay ho tenin'Andriamanitra masina
ary zay no inonay fa tsy isy singany na dia kely am'izany azy ka ho foana mandra-pahatateraky ny rehetra. Ary inonay fa ny tomponay no nilaza taminay amin'ny apokalipsy 2:20 hoe raha misy manaisitra teny ray amin'io na manampy teny ray aho mitovy azy zany ny anjarany dia isorona amin'ny boky ny fiainana. Ary hitanay zany fa ny fandikana diso anty teny ty toy ny fandikana satana diso an'izany teo amin'ny eva no nitarika azy isalasala tamin'ny teny iray ka nandefa ny taranak'olombelona rehetra ho ao amin'ny fampitehana mitotongana teny iray monja. Aveo hitanay ao anivon'ny boky fa tonga ny tomponay sy mpamonjinay ka nanome anay an'izao andalan-teny mahakasika an'io zao tsy mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra alohaky ny vavan'Andriamanitra. Aveo ny fampitandremana enitra eo amin'ny boky farany dia ny fanambaran'ny Jesosy Kristy. Raha misy manampy teny ray na manaisitra teny ray dia isorona ny anjarany ao amin'ny boky ny fiainana. Andriamanitra ny fahalalana, ny fahitana, ny fahosanay, ny fahalalana fa mandeha eo amin'ny kofeny fiainana mora tapaka zay dia zao fiainana mety maty zao. Amin'ny tsy fahalalana hoe fotoana ahoana no iantsonanay amaly ny any ambony. Avelao zay tompo amelan-kilany ny zavatra rehetra ao am-ponay, ny zavatra rehetra ao an-tsainay ka hijery avy hatrany eo amin'ny teninao zao arivo zao ka hiandry ny avinao mba andiky zany am'ireo teny velona. Ekeo zany aoka ny fananao irotsaka aminay ka nositra ny teny ho an'ny fonay ka tonga anay raha hialy eto am'izao tolakandro zao olona tsara kokoa no izay misy anay ankehitriny ka atonga anay alala kokoa ny amin'ny Jesosy Kristy. Ekeo zany tompo mba atonga anay ahafantatra ny andro ivelomanay sy ny fanomanana taon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany am'izao oro zao. De zao fotoana lehibe mampididoza sy maizina ivelomanay zao. Andriamanitra osory zay, zay miteny ihany fa zay mandre ihany koa. Ary ho anay rehetra ataovy angovotra amin'ny teninao ny fonay satria ny fatahorana n'Andriamanitra no voaloha-pahendrena. Ekeo reo zavatra reo raha eo satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Tiako asiana lohateny reto fanamariana vitsy zay andeha ataoko eto reto sy reo soratra masina vitsy tiako ampanarahana akaiky mba hanoanana an'izany raha sitraky ny tompo toy ny afatra ho an'ny andro fisaorana ny amin'ny tsy hita-maso hoe ny firaisana tsy hita-maso eo amin'ny ampakariny Kristy. Ny firaisana tsy hita-maso eo amin'ny ampakariny Kristy tahaka ny tsy afatra ho an'ny andro fisaorana ny fandrenesana azy io kanefa ny soratra masina rehetra ankasitrantsika avokoa zany. Makasitraka an'Andriamanitra aho raha velona am'izao andro zao dia ny fanakatonana ny sehatry ny tantaran'izao tontolo zao. Tsy fantatro fa raha nanakolazaina aho talohan'ny nandrenana zao tontolo zao ka ho naseho an'Andriamanitra avokoa ny programa rehetra ka ho nataony tamiko hoe tiako toriteny ianao fa taonay zeto ny tena tianao hoe ny atany mba hitoriana zao taony zao no ny fidiko satria heveriko fa taona volameny zao azo antoka fa mety ho tiako no teto tamin'ny fotoana namanginy teto an-tany nefa mbola heveriko fa zao ankehitriny zao ny fotoana lehibe kokoa satria fotoana hiaviny zao mba haka ny olona navotany fa akaiky ny fitsanganana zay voan'ireo navotana rehetra. Tombontsoa lehibe to inona no nanantsika dia ny resaka amin'ireo olona eo an-dalam-pahafatesana. Fotoana lehibe feno risy-posika ny amin'io ary fantatsika fa mifarana ny tantara ho tapitra tsy ho ela ny tantaran'izao tontolo zao
de hiditra ao amin'ny dingan'ny andro vaovao sika amin'ilay milenium lehibe zay amapiny inoko ny amin'ny milenium fanjakana milenium miaraka amin'ny Kristy arivo taona eto tany de lay fiverenan'i Jesosy tompo arabatana mba aka vahoaka arabatana be voninahitra no lay rany nanadio nanome endrika iray Paoly eto amin'ilay soratra masina teo ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana ary toy ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady no endriny. Ity andalana ity dia tsy fitoron'ny olona matetika satria zany eo ihany milaza ny toy ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady fa milaza ampahany betsaka ihany koa zany ny amin'ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady ny amin'ny fomba izahany mametraka lamina eto fa isika amma fiangonana de tsy afaka hivady amin'izao tontolo zao sy amin'ny Kristy amin'ny fotoana iray ka ho mahita sy ara-dalàna eo amin'izany toy ny tsy ahafahandra vehivavy velona mivady hafa nefa mbola velona ny lahy ary manana ny fisainako manokana ny amin'io aho ary inoko fa zay ilazain'ny baiboly dia fahamarinana eto saingy inoky ihany koa tena inoko zao fa isan'ny zava-miafa ny faminaniana lehibe no ambaran'izany ary antenaiko fa anapiatsika ny tompo anio ariva raha ampitan'izao amin'ireo olona miandry manerana ny firenensika fa voalazy indray mandeha raha namaky aho rehefa teo ampandraisana noty ny am'ty aho tsy tadidiko tsara ny boky nisy azy io fa azoko antoka fa marina izy ty zany dia tao amin'ny boky ny voakiko ny amin'ny Ramsey Moody, Dwight Moody tao Chicago manana fiangonana lehibe miainy koa sika any Chicago anio ariva fa Ramsey Moody rehefa avy namaky ny romanina fito dia nazakazaka teny amin'ny arabe de hoy izy tam'izay lehilahy nifanena tamin'ny voalohany fantatrao ve fahasoavana de namaly lay lehilahy fahasoavana izy ho Ramsey Moody ny fahasoavan'Andriamanitra koa tena napietana azy loatra ny fahitana hoe toinona no nanafahany fahasoavana atsika tamin'ny lalàna toinona tamin'inona no nakany ny fahasoavana toerana fa eto ny zavatra tiako atao dia rehefa nilazatra any tamin'ny olona fa rehefa iotra ny faritra ka ny akoatra de tiako nitsangana ka hira fahasoavana mahagaga mamy re le feo zay namonjy ny mahantra toa fahasoavana sarobidy ny mahafantatra ny fahasoavana trany satria fahasoavana ny namonjenatsika fa tsy tam'izay mety ho vitatsika zay azontsika atao na inona ataotsika de tsy saina ho atsika fahasoavana no namonjenatsika fa fahasoavana ny namonjenanareo tamin'ny finoana avelao aho anampy zavatra mikasika an'ity vehivavy fahasoavana ity avelao aho metraka azy ao amin'ny baiboly zao ihany koa ny antsona azy itomboko vavy voafidy io zatovovavy fahasoavana io no resahako fantatrareo fa miteny baiboly hoe antomboko vavy voafidy fa raha tsikaritra ny voafidy dia avy amin'ny teny hoe tomboko vavy olom-boafidy itomboko vavy anankiray eo anivon'ireo tomboko vavy rehetra no nifidinina mitovy amin'ilay virjina mba hitondra ny vatan'Andriamanitra ho eto tany vehivavy voafidy izy Andriamanitra no nifidy any Maria ary ko Andriamanitra dia nifidy any tomboko vavy dia miampakariny voafidy izy io antenaiko fa hompikambana amin'io sika anio ariva manerana an'izao tontolo zao manerana ny firenena safady ny endrika misy eto dia maneho ny fifandraisan'ny ampakarina eo amin'ny Kristy lay tomboko vavy voafidy ary toinona no hitondrana azy io eo aminy avy aiza no hiaviana izy io ary fomba hoana no hitondrana azy io eo aminy ny fiangonana eto eo amin'ny endrika ananatsika etona dia voaseho amin'ny alalan'ny vehivavy zay ny vehivavy dia tandindony fiangonana atrany satria ny fiangonana no heverina fa ampakarina ny ampakarina fa ampakariny tompo Jesosy izy io lay zanak'Andriamanitra zao foana raha mijery ianareo jereo ny toerana sy ny fitondran-tenan'ny vehivavy de ho hitanareo ny toerana misy ny fiangonana
ankehitriny mety hoafahafa amin'ny sasany aminareo reto fanamariany reto saingy sangany amin'ny afatra azoko avy amin'ny tompo zany zay izahako ho azony olona ny jereo ny zavadrehetra ao amin'ny aranofo toy inona ny fitrangana ny aranofo de jereo zany miara mandeha tsara amin'ny ara-panahy ihany koa io ankehitriny raha hitanareo ny fitondrantenan'ny vehivavy eo amin'izao tontolo zao ankehitriny de jereo ny fitondrantenany fiangonany zao tontolo zao ankehitriny jereo fotsiny mazava ho azy eny eo ihany koa ny fitondrantenany ampakarina ara-panahy lay fiangonana hitanareo jereo koa zany satria eo lay aranofo zay milaza tena na mihefi-tena ho ampakarina ankehitriny azafady mba mamela ilazy indray amin'ny fiangonana eto atoerana aza tesitreto fa miresaka ho an'ireo manerana ny firenena aho de am'izay everiko fa hitompoko vavy voafidy koa raha sendra misy mpitory-teny eto zay tsy manaiky eny aoky anareo ho tony kely fotsiny hitanareo mario miaino fotsiny mario io toetra io rehefa mahita vehivavy mivaralila toy zany ianareo manao zay tiany atao fotsiny de jereo fa manao toy zany koa ny fiangonana mario saingy jereo fa rehefa lay ampakarina ara-panahy rehefa manomboka misy fifoazam-panahy eo aminy rehefa manomboka miverina izy ka manitsy ny tenany eo amin'ny tenin'Andriamanitra jereo indray avy eo eny fa ho toinona ny soratra masina amin'izay fotoan'izay isy afatra hiparitaka mba handrobaka nio ampakarina io androbaka ny vehivavy io lay voafidy satria tahaka an'izao tontolo zao satana lay mpamitaka zay namitaka ny ampakarina voalohany mba anontany amin'Andriamanitra tamin'ny tsy finony ny teniny ary eny ankehitriny raha hitatsika ny fiangonana aranofo amin'ilay filazantsarany ara-tsainy zay mandeha miamana lavitra trany ny teny ho amin'ny filazantsara sosialy dia hitatsika fa ny vehivaviny zao tontolo zao eny amin'ny arabe zay mpikambana am'ireny dia miaina amin'ny atmosfera toy zany ko tsy azonao teneniny izy ireo very teo aminy zay rehetra fahatsapana momba ny famendrena zay ny mahazony olona hitanareo ary eo ny misy ny fiangonana ary afaka hitanareo fa mizotra ao amin'ny fikambanam-be ekumenika zany azo antoka tanteraka moao reo maviatrany arak'izay aingana indrindra eny satria efa faminany zany ka de indro zany zay ny fitondrantenany avy eo jereo indray anefa lay fiangonana ara-panahy ny am'ireo andian'olona nivoaka ny voafidy isaky ny fifoazam-panahy rehetra tao amin'ny Martin Luther toy zay ihany nisy tamin'ny fanavaozana toy zay ihany nisy tamin'ny androny John Wesley toy zay ihany nisy rehefa nanomboka voalohany ny pentekotista mamerina avetrany an'ireo vehivavy ifanaraka amin'ny teny izy ireo de mialalalany zany avy eo ka de tafaverina amin'ny fahasimbany indray izy io fa amin'ny fotoana mahavonona ny vahoaka io mifanitsy dia misy afatra tonga eo ary mifanitsy amin'io izy ireo misy fotoana Lutera no iraka ny amin'ny fanamarinana de nifanitsy tsara tamin'io ny fiangonana ny sasany tamin'izy ireo fa ny sisa nanao nitonony teo ihany tonga niaraka tamin'ny fanamasinana Wesley nifanitsy tsara tamin'io ny fiangonana tonga niaraka tamin'ny famerenana ny famezam-pasavana amin'ny pentekotista nifanaraka tsara tamin'io ny fiangonana ny voafidy tamin'io andro io fa nianala azy zany avy eo niverina tamin'ny fanaony anara-piangonana ka nandeha tamin'izay nataony hafa rehetra toy zany izy rehetra nandritra zany ankehitriny tsikatrareo anefa fa rehefa manomboka miezaka mifanitsy amin'ny teniny olona dia indro fa misy afatra vaovao tonga avy amin'ny tenin'Andriamanitra alefa eo amin'ny olona arombany zany afatra zany ka mifanitsy eo izy ireo hatramin'izay zany de eo amin'ny fanoan'Andriamanitra fotsiny eo amintsika zany manana fianakaviana maro sika ny fianakaviana rehetra eto dia zatra an'izao mandeha tsara matetika ny rehetra ho anareo taona maromaro avy eo tampokeo misy fotoana andonanareo nilazana azy matetika ny atsimo de hoe rehefa manorana de mivatravatra ka tsy mandeha amin'ny laony rehetra mandalo fotoana amin'ny maizina ianareo avy eo miposaka ny andro avy eo misy fotoana maizina mizotra amin'ny fanesiny zavatra rehetra ny mpaminany Paoly eto milaza izy fa tsy afaka anambady indray raha vehivavy raha tsy efa maty lay vadiny voalohany tsy afaka anambady indray izy raha mbola velona lay vadiny voalohany ho azy na ahoana sanatria tsy maintsy mitoetra irery izy raha mbola velona ny vadiny voalohany ary raha manao an'izany to zany izy dia atao hoe mpijangajanga miresaka eo amin'ny aranofo eto mba neona an'izany eo amin'ny ara-panahy raha manao an'io ota io raha vehivavy dia voisy marika izy hoe mpijangajanga raha manana vady roa samy mbola velona
noho izany very eo aminy noho ny nanaovany an'io ny zony amin'Andriamanitra sy ny lanitra noho ny fanaovany an'izany tena zany tokoa voaroka eo amin'ny fananan'Andriamanitra izy raha araka ny soratra masina zay vao nivakiko teo. Toy izany koa ny fiangonana rehefa miezaka izy ny anambatra ny fanekempinoana sy ny anaram-piangonana amin'ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hivady amin'ny anaram-piangonana izy no sady ampakariny Kristy amin'ny fotoana iray. Ilainy ny hofaty amin'ny anankiray amin'ireo milazany ny lalàna eto betsaka ny lalàna ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary lalàna eto milaza toy izany ihany Paoly eto tsy afaka hivady amin'ny fanekempinoana ny fiangonana zao tontolo zao izy no sady ho ampakariny Kristy satria izy mifanohitra izy roa reo. Eto tsaroa misy manao hoe fa zao inonay fa ty tsy nonay raha mivady amin'ny Kristy ianareo. Kristy dia ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Masina Jaona toko voalohany manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary zany ihany no tonga nofoka nonona tamintsika. Kristy dia ny teny velona mitoetra ho teny izy ho teny hatrany izy ary mbola ho teny hatrany. Fanehoana fotsiny izy ny am'ireo toetra n'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra izy teo ary ny zanaka rehetra dia fanehoana ny toetrany rainy. Tahaka nareo ihany zay tao amin'ny tsimoky ny rainareo tao amin'ny vatan'ny rainareo fony izy mbola tovolahy dia tao aminy ianareo atreo tsy afaka honanana fibonana taminareo izy satria tsy fantany ianareo fa aveo tamin'ny alalan'ny reny zay safa mafazana nateraka teto an-tany ianareo ka tonga araka ny endriky ny rainareo dia afaka nanana fimbonana taminareo izy. Ary toy zany ianareo zanaka lahin'Andriamanitra sy zanaka vavin'Andriamanitra talohany sy ny volana azy kitana na zay molekiola efa zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ianareo satria ianareo zao dia fanehoana fotsiny ara-batana an'ilay toetra tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany satria raha ihany no endriky ny fiainana mandrakizay dia ianareo zany teo aloha tsy nisy fantatrareo ny amin'io toy ny tsy nalalanareo fony ianareo tao amin'ny rainareo teto tany saingy voaseho koa ianareo araka ny endriny araka ny endriky Andriamanitra nanaovany ianareo ka naseho ianareo noho ny voninahitra sy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ary noho izany raha zao antoka fa nilaina ho tao amin'ny rainareo nitsimokareo talohan'ny fahateranareo aranofo ny tsimoka ara-panahanareo dia nilaina ho efa tao amin'Andriamanitra satria ianareo dia fanehoana nireo toetra ny fisainany talohany nandrenana zao tontolo zao. Eny tsy misy azo ialana amin'izany marina zany. Eto mahatsikaritra sika fa ao aminareo io aina io ny ain'Andriamanitra no tao aminareo hatramin'ny nandrenana zao tontolo zao. Eto tsy azonareo afangaro ny fanekempinoan'ny anaram-piangonana sy ny teny satria mifanohitra izy roa reo. Zay mihitsy no ny zahany Satana natao tamin'ny fandiniany ara-tsaina teo amin'ny Eva. Ny teny sy nanaiky izy fa nilazany io Andriamanitra saingy hoy izy azo antoka fa tsy ho faty ianareo hitanareo ary zany no inona izy ireo dia zay no nataon'ny fanekempinoana zao arivo zao. Ny anaram-piangonana no nampisaraka ny olona tamin'ny tenin'Andriamanitra tsy nilaza fa Jesosy fony tonga izy. Ianareo foananareo eo amin'ny olona ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo ary noho ny fanekempinoantsika dia notapahantsika ny fiombonan'ny fany masina zay manositra ny tenin'Andriamanitra zay nomena ho an'ity taranaka ity nosarahantsika toy zany ny olona tamin'ny anaram-piangonana ka tsy mba manana anjarany ahitsy zany izy ireo. Eto Andriamanitra izy tamin'ny taranaka rehetra ny anampy-ampahany vaovao tamin'ny bokiny izy miarady zany rehetra zany toy ny nanaovana ny vatako no lazaina tamiko fa nanomboka teo amin'ny azon-damosina zany saingy tsy azon-damosina ny rehetra ny ampy teo ny taolatezana ny afokavoka sy ireo tanana ireo sandry sy tongotra sy ny sisa ary nivoaka avy tamin'io ny olona tahaka zao. Ary toy zany no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary tamin'ny farany izy dia niseho tamin'ny maha Jehova Andriamanitra ray. Aveo izy niseho tamin'ny Andriamanitra zanaka tao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny izy dia miseho amin'ny Andriamanitra fany masina Andriamanitra iray ihany tamin'ny fotoana rehetra fa fisehoana telo ny amin'ilay Andriamanitra iray. Eto
hitantsika eo amin'io fa ho an'ny taranaka tsiraray efa nisy ampahany teniny natokan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany toy ny fomba ny avian'ny fivoarana tolay zavatra voalohany no arian'Andriamanitra zay mety andeha atao hoe ny fiainan'ny zava-maniry no ariany voalohany de nahary ny fiainan'ny biby izy aveo de no ariny ny fiainan'ny olona aveo karazana fivoarana miakatra afo kokoa toy zay ary no teo amin'Andriamanitra sy ny fiangonana fanamarinana teo amin'ny litera teo ampistonana ny ampakariny ivoaka teo ampaharina ny ampakariny izy fanamarinana teo amin'ny litera fanamasinana teo amin'ny sle sy ny sisa hitanareo izy ny fivoarana teo amin'ny fanahy dia nomena bebe hatrany satria ny antombo ny vatany tonga teo amin'ny loha de Kristy lay vatany Kristy eto izy ary amin'ny mahavavy azy raha mivady amin'ny Kristy lay teny izy dia tsy afaka hivady amin'ny fiangonana ny anara-piangonana amin'ny fotoana io satria voafatotra zany izy fa ho tsy afaka hivelona mivady roa izy amin'ny fotoana iray mifanohitra izy roa reo lay ray ny rahan'Andriamanitra fa lay ray nataon'olombelona koa mifanohitra zany hoy izy aoka ny tenin'ny olona ho lainga fa ny aho marina ny lazan'Andriamanitra mifanohitra tsotro zao izy roa reo toy ny lalàna manoloana ny fahasoavana arak'izay lazain'ny Paoly eto tsy maintsy maty lay anankiray mba hananana n'lay anankiray fa raha miezaka ny anafangaro azy reo izy dia atao hoe mpijangajanga eritrereto zany ry New York ry Arizona manerana ny firenena eritrereto zany hoy Andriamanitra raha manambady an'izy roa miaraka izy dia atao hoe mpijangajanga izy no hiditra any an-danitra Andriamanitra ave akavady mpijangajanga sanatria zany nangataka atsika tsy hanao zany izy atao hoe mpijangajanga izy koa ny zanany raha mpijangajanga izy ny zanany de zazasary manoloana n'inona tsy eo amin'ny fiangonana fa eo amin'ny teny zazasary izy io endriko ty apokalipsy telo ty tokoa ny eto eo amin'ny andro farany dia ny taonany fiangonana Laodikia andiana zazasary re zany anara-piangonana amin'ny fangaroaro re zany maty mitondra tena ratsy sady miantso tena ho kristianina nefa mandany tenin'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny arak'izay no lazainy ny mpaminany fa isy ny fanabadiana ny zavatra naorina tranahy indrindra nisy teto an-tany ny fanabadiana no nitanterahana voalohany ka naorina tao amin'ny Saedena nisy toetra manokana nankinina tamin'ny vehivavy zay tsy tokony olotoiny nankinina tamin'ny vehivavy io tsy misy zavaboary toy ny vehivavy eto an-tany tsy misy alika vavy tsy misy vavy amin'ireo karazany rehetra ka nanankinana toetra toy ny eo amin'ny vehivavy fa ny vehivavy dia tsy teo akory tamin'ny fiandohan'ny famoronana satria nalala Andriamanitra fa ho lavo izy fa ny vavy hafa rehetra dia tsy afaka hijangajanga izy rery ihany no afaka hijangajanga raha natao toy ny famoronana voalohany izy dia ho nifanohitra tamin'ilay fahendren'Andriamanitra lehibe zany hitanareo vokatra nitsoahana avy tamin-dra lehilahy no nanaovana azy saingy satria natao ankilana izy taty de izy ihany koa no nomena ndraikitra masina avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fanavotana manana toetra izy zay tsy azony lotony raha simbainy zany dia ho voaloto izy amin'ny androm-piainana na to inona famelan-keloka azony tsy afaka ho voamarina izy akan'io aho afaka kelikely manana soratra masina ny amin'io afaka mihitra vitsy afaka ho voavela heliko izy noho ny falitony saingy tsy afaka ho voamarina amin'ity fiainany ity hoe ho amin'ny an-trano zany marina koa nomena azy zany afaka ho voavela ny elony fa tsy voamarina izy ny vatany dia nomena azy ho fitoerany zavatra masina avy amin'Andriamanitra tsy misy alika vavy na vorona na biby hafa tsy misy zavaboary ka toy zany tsy fa izy rery ihany noho io izy de ny antony masina io de izy no amoaka ainy eto an-tany ny vatany dia safa mafaza anainy noho zany de zay no antony nanomezana azy an'io fitoerany zavatra masina io eto ny mety misy tsekeny maro aminareo teolojianina fa zay no nandoto ny taranak'olombelona rehetra de io fijagajagana tamin'ny voalohany io
voaloto lay safamafazana nananany miteraka an'ireo kamban'ireo izy kaina Jezabely fihetsika iray zazaroa diny soratra masina mario eto de hitatsika fa ny vatany de safamafazana ary noho zany de fitoerany zavatra masina io fa tsy olotony eto miresaka aho eto mitondra an'izao tahaka ny endrika mba nehoana aminareo ny toerana misy ny fiangonana tsy ny vehivavy ny resako eto fa zay maizy anao de eo aminao sy Andriamanitra zany na ianareo lehilahy fa miresaka ny amin'ny fiangonana sy Kristy aho eny nomena azy zany mba moka aina zay tsy misy afaka anome afa-tsy Andriamanitra tenany ihany mety hitondra tsimoka ho aminy vadiny fa Andriamanitra no isiany aina marina zany tsy maintsy avy amin'izay ny aina rehetra de avy amin'Andriamanitra zay mety ho aina de avy amin'Andriamanitra voavatika zany ary zay no mahatonga ny fiainana ota nefa de tsy maintsy avy amin'Andriamanitra ny aina izy ny avy ny aina ankehitriny izy io dia manana ny anankiray teanonona zavatra telo aho eto zay tsy azony dikaviny eny miresaka aho azony atsaina ny amin'ny fiangonana raha miresaka ny vehivavy aranofo aho tahaka ny Paoly eto ao amin'ny Romanina 7 manana fitoerany zavatra masina ho an'ny toetra zay nankininy tompony taminy izy toetra manokana tsy misy manana an'io afa-tsy ny vehivavy marina zany nankinin'Andriamanitra taminy zany tsy azony lotoina io toetra io raha nanao zavatra tsy mety azy izy dia tsy maintsy fonany amin'ny vadiny zany alohany akany azy ka alaminy io toy zany ny fiangonana zay ny vady tamin'ny lalàna tsy maintsy tonga koa eo anatrehan'i Kristy alohan'ilay fanambadiana faharoa ilay ny fonany zany raha tsy ataony zany ka efa 10 taona no ivelomany amin'ny vadiny ary eo izy vao mifony de manana zo izy ny androka azy ka aka vady vehivavy hafa soratra masina zany ny fijangajangana de fiainana maloto ry Joseph aza matahotra ny aka ny Maria vadinao satria ny zaza ao akibony de avy amin'ny fanamasa mieritreritra nisaraka tamin'ny mangingina izy eny nefa efa nifamofo taminy izy rehefa mifamofo aminy ianareo raha atao hoe voakasiky zany Andriamanitra de efa mivady aminy ianareo Mario eto manana fitoerany zavatra masina ho an'ny toetra nomena azy izy io nankininy tompo taminy nomen'Andriamanitra azy io toetra io toy ny nisy tao amin'ny Saedena afaka ilazy izy hoe eny na tsy manana fitoerany zavatra masina amin'ny mahavehivavy nankinina taminy izy zay tsy azony ravaina ny mahavehivavy resako eto de ny fitondran-tenany ny fietsiny eo an'lolo lehilahy ny tsy amelany an'io lehilahy rehetra io tazana eny amin'ny fahitalavitra arita eny reo mpilalao sarimietsika manoroka mamihana amin'ny tsy lahilahy sisisa amin'ireny vehivavy reny ny vehivavy manao toy zany dia ratsy toetra mety ho tsara fanahy izy amin'ny lafiny ray sangy hitanareo fa ny ao ambony fa misy glandiny sexe ao amin'ny molotra ny lehilahy manoroka vehivavy raha ny marina de fa azo lazaina fa natateraka fijangajangana ny glandiny sexe de ao molotry ny vehivavy sy molotry ny lehilahy afaka anoroka ny tanana izy tsy fandray amin'ireo glandiny sexe ananany zany misy glandiny sexe rehefa ao molotra ary ny fahitana ny fadalana rehetra io ao Hollywood ankehitriny io de reo mitsilalahy sy milalao fitiavana fotsiny amin'ny vehivavy sy ny sisa nefa mijery an'io rehetra io ny zazavavy kely sy mahagaga raha losy miapotika ny toetsaitsika ka maloto eny satria aseho amin'ny ankizy io marina zany tsy maintsy zay no misy amin'ny andro farany ataovy ao an-tsaina ary ny fiangonana eto mifanoroka sy mitsilalay ary mifangaroaro amin'io rehetra io izy fa tsy amin'ny teny ka mamela ny devoly sy ny fampianarana ary ny fikaroana siantifika sy ny sisa nefa ny siantifika ny fampianarana io rehetra io dia tena mifanohitra amin'Andriamanitra ny rafitry ny civilisationna rehetra nanantsika ankehitriny dia tena antikristy ny rafitry ny fampianarana dia antikristy ny civilisationna dia antikristy manohitra n'Andriamanitra zany hoe nareo manohitra hoe civilisationna anana civilisationna Andriamanitra ndray andro any zay tsy misy fahafatesana ao aminy ity civilisationna moderne ity dia avy amin'ny Satana hoprofoko aminareo zany raha sitraky ny tompo anio arivo avy amin'ny baiboly avy amin'ny Satana reny rehetra reny raha civilisationna tsika vaovao dia tsy ahitana ny mihitsy eo aminy ary io mahavehivavy zay masina io tsy mahagaga raha mitondra tena toy zany lehilahy eo amin'ny vehivavy satria manao ny ataony eo anatrehan'ny lehilahy ny vehivavy mamoaka ny maizy azy eny izy ka manao sorta akanjo manara-batana sy reo akanjo delahy sy ny sisy mivoaka eny amin'ny arabe midoladola eny na inona mety lazainy mety ho tsara fanahy arak'izay azo ny atao eo amin'ny vadiny izy saingy eo mason'Andriamanitra mpijangajanga izy zay rehetra mijery vehivavy ka mila azy de efa nijangajanga taminy tampony sahady fa naneny tena toy zany izy ary zay indrindra no nataon'ny fiangonana tam'izao tontolo zao
marino nankinina tam'zany toetra masina ny mahavehivavy zay masina avy eo ny mahareny zay masina ny anaja ny vadiny jereo fotsiny ny ankehitriny ao amin'ny tanàna sasany tanàna maro manao alim-pandizana ho an'ny mpiaramonina mihitsy azy izy reo raha ny filazany nefa de mpikabana ao amin'ny fiangonana apetrany eo amin'ny tany ny satrony de misotro izy rehetra ary samy mandefa ny fanalediny ao samy makeo ny vehivavy ary maka fanaledy ao am'le satroka ka zay ny lehilahy iarahany amin'ny farany herinandro karazana lanonana maro to zany fa betsaka ny zavatra tokony ho lazaiko eto raha sitraky ny tompo saingy tsy ampy ny fotoana idirako amin'io fa alitona re zany ary ratsy to zany ny fiangonana iny mijangajanga amin'io rehetra io nefa tsy tokony isy fampirareny am'zany tokony hijanona eo amin'ny tena izy tsy misy olana ny trano tsy misy olana ny hopitaly tsy misy olana io hafa rehetra io reo programa fampianarana tsy misy olana zany ilayntsika ny eto ilaina ny mamaky manoratra isan'ny toekareny zany ohatra tsy natao anao akanjo sika tamin'ny voalohany itorony amin'io ao farafatarany amin'ny ty herinandro ty raha sitraky ny tompo nefa ilayntsika ny anao akanjo satria nomen'andriamanitra akanjo sika fa tamin'ny voalohany tsy ilayntsika zany voasariny sika teo ankehitriny voasarina aminy ny otana tsy fatany akory hoe manoto izy eny takazy tam'zany fa ny devoly manarina azy ankehitriny fa andriamanitra no nanarina azy tam'zany zay no tsy itovizana hitatsika am'zany fa nomena azy io fitoerany zavatra masina io zay tsy azony ravana ny mahavehivavy ny fietsika ny fananana toetra ny fitazaina ny zanany anana fanajany eo mivadiny am'izao androtsika zao tsy mitandrina ny am'zany mihitsy izy reo ilainareo nipetraka eo am'broko indraindray ka mahita an'ireo lehilahy mitondra ny vadiny raha indro izy reo fa mitady zay fanitsiny amin'andriamanitra ka mifonany am'ireo lehilahy rehetra ny arahany sy ny hafa koa hatramin'ny anabadiny hoy ianareo zany tsy pentekotisy zany tsy ho avy eo ny sasany koa tena miresaka ny amin'ny fomba mety analavirany olona rehefa lasa miaroaro am'izao to zao ianareo amin'ny fiangonana am'ireo lamody sy ireo zavatra nanatsika tsy mitovy tamin'ireo pentekotista voalohany tsony sika ka ny andro to lasa alina ny alalala nsika tanoany nakao amin'ny aiziny fampitehana tanoany ka very fitoerany zavatra masina toinina ndraikitra toinina ho an'ny vehivavy hitanareo ankehitriny ny mahatandidony fiangonana azy izay manana andraikitra toy zany koa tahaka ny ananany vehivavy andraikitra masina ny amin'ny mahareny azy ny amin'ny toetrany ny eo amin'ny vadiny de manana andraikitra masina koa ny fiangonana eo amin'ny vavaka sy ny teny ary eo amin'ny kristy tahaka ny an'ny vehivavy any ary toy ny vehivavy mivily makeo amin'ny lehilahy rehefa ny fiangonana ny mandeha any amin'ireo programa ny fikambanana sy ny programa amin'ny fanorenana sy ny sekoly sy ny sisa tsy misy anoeraka azy reny tsara avokoa zany manana ny lana azy zany saingy ireo tsy mbola nilaza jesosy hoe andeha manaova sekoly hoy izy torio ny tena eo no anamavainan'izy ireo an'izany tsy ny fanaovana toeram-pianarana hopitaly sy ny sisa tsara avokoa zany saingy tsy zay no adidiny fiangonana ny mitory filazantsara no adidiny saingy nanao zavatra hafa no zany sika de ny alalalany sika toy zay nataony satana ka nanafangaro an'izany tamin'ny filazantsara hafa tamin'ny zavatra hafa sy zavatra hafa manapahatonga an'io vangongona zava-pona fahasimbana ny momba atsika rehetra ny tontolo rehetra jereo hoe mizotra makaiza any tany teo ampamakena leader digest ao voatsela misy mbola tovavy efa mitsahatra fomba bevavy ny lehilahy misy fivampiainana eo nelannelandroapolo sy 5 taona ka efa tonga eo amin'ny atenatena taona fahasimbana nahoana noho ny fikaroana siantifika eo amin'ny sakafo sy ny sisa izay rava ny am'ireo zavatra natioraly tokony atao amin'ny vatatsika andiany zavatra simba eo andalam-pahafatesana sisy sika eny zay ihany koa no misy ny fiangonana zay toeran'izay ihany tandindony izy io eo aminy koa reo toetra sarobidy avy amin'ny fanahy zay nomena azy mba hitehirizana ny fanahy sy ny teny ka tsy jangajanga mihitsy am'izay zavatra zao toy zao na hafa mitoetra virjinina amin'ny teny toy zay vehivavy mijanona matoky amin'ny vadiny fitoerany zavatra masina zany mba hanajanony ny tenyny tompony ambony ny fanekemponona rehetra ataon'olona na fahendrena na zay anara-piangonana misy eo nomena ny fiangonana ny fitoerany zavatra io raha ory eo fa ny fiangonako tsy raha rahiko zay noho ny fiangonanareo raha mifanohitra amin'ny ten'andriamanitra zany manalavirana io hoy ny baiboly jesosy kristy tsy miova maly sanio ary mandrakizay hoy ny marika 12 za famantaran'izao no anarak'izay miny raha mitory hafa noho zany ny fiangonana aza raisiny zany aoko faty amin'io ianareo aoka teraky indray ao amin'ny tenin'andriamanitra mandehana am'izao tontolo izao ka mitory filazantsara mivoary rehetra atreo ny tokony alehany
zao famantaran'izao no anarak'izay mino eran'izao tolo zao amin'ny rivoary rehetra izay ino hitanareo ve nanalaverantsika an'io zany tokoa manana andraikitra ny amin'izany anefa izy io fa ankehitriny jereo ny fomba nanalany ny Hollywood an'izay mba toetra mendrika nananany vehivavintsika teo petrahana teto avy ary teo mpijerena ty vavianitra malala ty ranabavy Schrader maro amin'ny vehivavy eto enoriana misy ny ranabavy Moretsy dia ianareo vavianitra izay matsiaro ny taona vitsy lasa tany aloha raha ny renin'izy ireo na izy mihitsy azy no nandeha teny amin'ny arabe toy izay ataony reny vehivavy mandehandeha ankehitriny nefa mpikambana ao fiangonana dia ho nidina ny trano tony vehivavy verisainy izy ireo adino nanao ny zipony eny raha fahaverizan-tsainy zany teo dia fahaverizan-tsainy zany ankehitriny eny jereo manaprofo zao tolo zao fa fahaverizan-tsainy zany jereo ny von'olona sy no zava-misy eto tany ankehitriny hitanareo fa adalany ny zavatra rehetra dia tonga mba hanatanteraka ny apokalipsy ijeny an'io sika amin'ny herinandro ty fa reo zavatra matsy raviny reo dia tsy natioraly fa zavatra ra-panahy ka mahatonga ny olona mika amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra sy ny maro hafa mba hianjera eo aminy tena hiditra amin'ny fahadalana tanteraka ty zao tolo zao ty opotika saika efa eo zany zao eny hitanareo sady ny manondro an'izany efa eo io efa eny an-dalana zany ny eny amin'ny arabe eo amin'ny dablim-piangonana mihitsy tena fahadalana ka manao zavatra zay tsy mba noheveriny ny olombelona sivilize fa ataony jereo nanaovany Hollywood an'ireo vehivavy jereo ane zany nendahany teo amin'ny vehivavy lay toetra masy afaka hotoizantsika hatrany zany hitanareo very teo aminy reo rehetra reo ahoana ny natonga azy teo satria nisy fitaovana fetsy atsona hoe fiangonana toy zay nisy tao amin'ny Saedena olona fetsy ny devoly miditra ao amin'ny fiangonana toy zay nataony tao amin'ny Saedena ka namitaka azy tao amin'io voafitaka izy mieritreritra raha vehivavy tsy hevery no diso no ataony tsy nihevitra no diso evo tsy sitrapony zany saingy izy ony baiboly ao amin'ny Timoty faharoa Timoty voalohany telo voafitaka izy ary hoe voafitaka dia rehefa tsy sitraponao ny anao an'io zany dia rehefa voafitaka ianao ka manao an'io ary zay indrindra no mitranga ankehitriny voafitaka izy noho ny televiziona noho ny magazine no reo olonireo reny zavatra tsara endrika rehetra mandendeny amin'ny arabe reny ny tovovavy moderna mijery magazine izy ireo ary mijery sary mijery eny amin'ny arabe hitan'ireo akanjo any amin'ny mpivarotra fa satana io fitaovany elo lehibe io toy inona ny dinany teo anivon'ny olona ka namitany azy ireo amin'ireny zavatra reny dia mieritreritra ny vehivavy fa mety ny ataony maty izy nefa tsy fatan'izany lafitra an'Andriamanitra izy jereo ny fomba nahaveran'io rehetra io taminy ary toy inona ny afetseny zany ankehitriny tiako tsikaritra ny teniny amin'io Jesosy raha tianareo koa ny amaky an'izany nilazany amin'io zavatra io Jesosy hoe hitranga io fantatrareo ve zany tamin'ireo orany farany ny aloha kely nanomboana azy andeha ovakiny zany Masidalioka ny toko fahatelo amby roapolo fotoana fomonja toy ny lesona sekolalady atomboka amin'ny andiny fafito amby roapolo inoko fa zay ny voasoratra eto Jesosy akeny Kalvari eno raha ovakiko zany eny ary ny Masidalioka telo amby roapolo fito amby roapolo inoko fa eo no misy an'io zay ny voalaza aminao toketo eny itila izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro zay ny tehatratra sady nitomany azy fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe ry zanaka vavy ny Jerosalema aza mitomany ahy fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo fa indro ny andro avy ny andro zay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo zay tsy niteraka ary nono zay tsy nononja azy eritrereto ny ankehitriny menatra izy raha mananjanaka hitanareo dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy mianjera aminay ary ny amin'ny avoana hoe sarony zay fa raha ataony amin'ny azo maitso zany atao ahoana amin'ny maina miresaka ny amin'ny andro izay tsy te hanana ny vehivavy zanaky intsony alika ny ilainy na saka na zavatra toy zany fa tsy mila zanaky intsony izy nahoana lasa raneny be izy raha mananjanaka hitanareo tsy tia zany no hitany Hollywood tsy tiany ny vadiny ho lasa raneny be koa izy io izy mihitsy ny manaiky hodidina na raha vehivavy ny ray amin'izy ireo mba hiaro azy tsy hananjasa tsy mila zanaky izy ireo miresaka ny amin'io Jesosy ary ina ny voalazany eo amin'io fotoana io dia hanomboka hika amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra enjera amin'izy ireo anao fanabiazanay zany izy mba hahafahany andeha any amin'ny lanonana tsy mila zaza inono aminy ka ny eligely lasa izy
animba ny bikany zany raha bevoka izy de ho animba ny bikany zany tsy tovy am'izay na izy azy teo ntsony izy ary ny vadiny tsy ampy fahalalana ka mamela azy anao toy zany tsy tiany ny anome zaza azy nyresaka ny amin'io jesosy ary hoy izy hoe rehefa ataon'izy ireo zany amin'ny fotoana ikikikan'izy ireo amin'ny vatolampy mba hianjera aminy ny fiavian'ny tompo zany vola be no alohan'izy ireo any saka alika hotazainy mariny zany tsy maintsy mitaiza zavatra izy satria toetra ny men'andriamanitra azy zany zao ntsikarotro miaza biby fiazana lehibe beravavy antitra rehefa fararano ny taona raha nikambana tamin'ny beralahy izy de efa mananjanaka teraka izy eo efa lebebe ihany io zanany eo angamba 5 kilo na mihoatra oroany io mba maka ny ririnina irery satria hiteraka afo indray izy ny febroary no aterahan'izy ireo tsy misy fatatry ny berany amin'io ao anaty kitapo kely no aterahan'izy ireo ataon'andriamanitra zay ahafahany manokatra ny kitapo kely io izy ihany kely toy ny selofanina kely izy ireo ihany mainy ataony matory be ny reny izy ireo tsy ninana mihitsy izy hatramin'ny oktobra nefa febroary eo tonga eo aminy izy reto ka minono aminy mandrapatonga ny fisasany me aveo rehefa hitany zanany fefambalehibe any ny abeny milanja 7 kilo angamba 5 na 7 kilo ny ray minono aminy izy ireo ahoana no nanany ronono andriamanitra ny malala mivelona amin'ny tenany ihany izy nefa mamoaka ronono any zanany fa raha tsy naombo ny fanakambanana ka tsy nahazo zanaka izy dia hitady andreo zanany tam'taona lasa izy ka hitaiza azy ireo mandritra ny fahavaratra satria toetra ny men'andriamanitra azy zany mila mitaiza zavatra izy koa raha tsy mila zaza avy amin'ny vadiny raha vehivavy de aka alika izy na saka na zavatra hafa tsy maintsy misy zavatra tezainy toetrany zany fa nitondra zanaka ho an'ny vadiny ka hitaiza azy mba hanompo an'andriamanitra tena tsy ao an-tsainy mihitsy zany izy de tokony izy de ho famenarana be ho azy raha manana izy eo anatrehan'io fiarahamonina ty ota misy azy io am'izao karazam-behivavy ny 5 zao endrika amin'ny fanaraka tsara io amin'ny fiangonana moderna ankehitriny tsy mila nyzany koa reo fiangonana moderna reo ny mika ny tabataba ny teny tsy fantatra ny zaza avy amin'ny asa 2 hoe aminy eny hitanareo eny tsy tiany reny miantsoantso reny ka mitomany ary mika amen alleloia fa ny karazan-jaja toy zany de ho voarokany ny anara-piangonana avetrany raha misy toy zany ao amin'ny fiangonana eny de horoahany izy ireo faingana nahoana no avelanareo misy eo io karazan-zavatra io koa hitanareo fa bevokany zavatra hafa izy satria mamoaka mpikambana hatrany saingy tsy tiany izy ireo reny mika sy mitabataba reny miakanakany asa 2:30 fa olona mampalahelo ny feverany azy ireo mety anahirana azy zany mety animba azy sy ny fampianarana ambony azony de ilay fiangonany fiarahamonina siantifika ikambanany ho voarokan'izy ireo io amin'ny fivoribe manaraka tsy zakany ny anana an'io tsy tiany ary ny ho bevokan'ny teny satria zay karazany zay ihany no afaka ateraky ny teny ateraky ny fanan'andriamanitra manana ny fanan'andriamanitra ao anatiny tsy mpikambana ratsaina ao amin'ny fiangonana ka mpanaraka fanekemponono mpanapaboly mpandoko tare tsy misy karazany zavatra toy zany mihitsy ao amin'io tsy hitanareo amin'ny ten'andriamanitra zany fa zanaka toy ny fahiny no hitanareo masina feno ny fany masina nateraky ny fanan'andriamanitra mika mitabataba miantsoantso mideran'andriamanitra mihoatra n'zay mety ho takany zany tsy ilainy zany tsy tompoko tsy sanatria inonaro no ataony eo koa mamoaka ny reny andiana sakavavy zazasary reny arak'izay antsona azy mandoko tare manao sorta tontolony jezebely sakavavy zazasary ny antsona izy ireo azy ataoko fa zay hitanareo ataoko fa sakavavy ny antsona izy ireo azy hitanareo jereo izy sakavavy mandeha iny oreo na zavatra toy zany ianareo tsara nateraky izy na nanambady nikambana tamin'ilay vadiny voalohany lay adama voalohany avy tamin'ny eva de lay vadiny jangajanga lay vadiny adama voalohany hoy ianareo mpijangajanga ve izany tokoa izy saingy milaza teny izy hoe ity adama voalohany ty hoe maty izy eny efa elany nafaty azy nateraky indray ozy ary azo antoka fa mivady amin'ny adama faharoa kristy lay teny ahoana mario anefa ny tiany jereo ny maminy raha tianareo nahita hoe latsapity amin'izy izy milaza an'izao ny teny nefa ozy milaza an'izao ny fiangonako latsapity amin'izy ary iza ny vadiny nivoy eo aminy ihany manaprofony aminy tena mariny zany maneo ny maizy azy mario voalohany nateraky adama izy satria zay le faterahany aranofo hitanareo ary tsy mbola nisaraka tamin'io izy makamamy an'izao tolo zao milaza tena ho nateraka fandroany izy tamin'ny kristy saingy ny tiany de mbola adama ihany satria tiany zao tolo zao misy zavatra hafa indray mario hoe karazan-janaka toy iny nanao voakany
zay no milaza hoe iza ny dadany, na adama voalohany na adama faharoa. Raha ny fiangonana no miteraka zanaka avy amin'ny adama faharoa, dia anao araka ny fanaony adama faharoa io toy ny nataon'izy ireo tamin'ny andro Pentekosta. Zay ny tena zanaky adama faharoa. Hitanareo, marina zany. Ny toetran'izy ireo dia toy ny azy ireo ihany. Zany mihitsy, ireo zanany vavy mandoko tare, manapa-bolo, manao fitafidela, pataloha, milaza ny baiboly ny tsy anaovany an'izany, tapahany volony, enatra ho azy zany. Hoy ianareo aza miteny an'io. Zay ny voalaza ny teny. Mamoaka ny toetrany fotsiny ah. Zay ny zavatra ataony. Reo zanalahy, reo zanalahy naterany dia mitoky amin'ny fampianarana, fianarana antsoina hoe karazana sekoly biblika, karazana kolejy ambony zay malaza fifanisy atriny elo, no mikotrika azy ireo ao amin'ny karazana fampikotrehana atody. Pikaroka araka ny anaram-piangonana, vavaka toa any Kainy, tena zazasary eo amin'ny teny tahaka any Kainy. Marina, tena toy zay na zazasary any Kainy. Eny, pikaroka araka ny anaram-piangonana. Hitanareo ve hoe ino zany? Andriamanitra tsy mbola nandrafitra anaram-piangonana mihitsy, nanohitra ny ohatrany izy, manohitra ny teniny. Mifikitra eo amin'io anefa izy ireo, ko dia hitanareo ny aterany. Zay no maneho hoe iza ny dadany sy mamany. Zany tokoa, zany tokoa. Tena tahaka ny nazasary any Kainy, izay karazana zazay no naterany avy tamin'ny Eva, nanalafitra ny lalan'Andriamanitra izy ireo, dia hitanareo ny naterany. Toy zay indrindra ny nateraky ny fiangonana, tovy ihany. Afaka porofoky aminareo amin'ny alalan'ny teny fa teo ny avian'ny fampianarana sy ny civilisation avy tamin'ny Kainy. Tena marina zany, satria milaza tena izy ireo, fa milaza tena ho zanak'Andriamanitra izy ireo, nefa teraky ny anaram-piangonana, nampianarany sekoly ny anaram-piangonana sy ny maro hafa koa. Tena marina zany. Fetsy marani-tsainy, oh la, tahaka ny menarana rainy. Eny, tena ampitory teny fetsy siantifika tahaka ny Kainy. Hitanareo, tena toy zany mihitsy. Hoy ianareo, Rina la Branham, marina ve zany? Avadio ny ao amin'ny Genesis 4:40 ka jereo. Verena eto amin'ny Genesis 4:40 fotoana fohy, ho hitanareo ny fomba nitrangana zany. Ary Kaina dia niala teo mafanatrehan'ny tompo ka nono natao amin'ny tany Noda tandrifiny Edena. Ary Kaina nalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka, ary nanorona vohitra izy ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe Enoka araka ny zanalahy hatramin'ny Tobala, hatramin'ny andohan'izy ireo, tonga mpanefy fiasana, mozika sy ny sisa. Kaina no niaviany ny civilisation. Eny, nanorona tanàna, fitaovana. Ny olona santifika dia avy amin'ny Kainy, lay voany menarana. Mario eto ny 5:20, ary Adama nalala ny vadiny indray. Eto nalala azy indray izy nefa nananjanaka roa. Dininy soratra masina. Kaina sy Abela no azy, fihetsika iray nefa zanaka roa. Hoy ianareo, nambara tamiko voatsela hoe tsy afaka hitrango zany. Nisy an'io trango io tao Hollywood hoe misy an'io trango io ankehitriny Antucson eo amin'ny fitsarana. Nisy vehivavy niteraka zaza mainty sy zaza fotsy, kambany zany. Nilaza izy ireo fa tsy hainy atao zany, afaka anana voma avokotra anankiroa ihany koa izy eo amin'ny fitsarana io zavatra io ankehitriny. Fantatro fa misy an'izany eo amin'ny alika, misy an'izany eo amin'ny biby. Ary zay no azony teo. Hoy lehilahy fotsy, ihany zanako aho fa tsy tia anankiray ty, dia niaiky raha vehivavy. Niaraka tamin'ny vadiny izy io maraina io, ary tamin'ilay lehilahy mainty ny arivan'io. Raha misy zany hoy ny dokotera ao anatin'ny 420 ora dia hitranga raha misy voa hafa mavokatra ao. Nefa dia zay no nataony, fa zay indrindra no nitranga teto. Kaina dia Satana ny maraina tao amin'ilay menarana, fa Adama nitolakandro fony izy ka nanana zanaka roa izy. Ankehitriny Adama nalala ny vadiny indray, fandroany io, ary niteraka zazalahy izy. Tsaro fa tsy hita voalaza ao amin'ny baiboly mihitsy ny hoe Kaina ka zanaky Adama, fa hoe avy amin'ilay ratsy izy, tsy Adama ny devoly. Nalala ny fandroany io ka nalala ary niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy efa nanome tsy ho akory ilay tena taranaka, nanome zanaka anankiray ho solon'ny Adama, zay ny vonony Kaina. Koa ary Seta koa niteraka zazalahy, ary ny anarany natao hoe Enosy. Tamin'izany no vao niantsona ny anaran'ny Tompo. Tsy lay avy amin'ny Kaina dia io taranaka firazanana io, fa avy amin'ny taranaka Seta. Koa Kaina no lay ratsy, eo ary lay menarana. Ankehitriny Mario, milaza mazava ny baiboly eto hoe tsy maintsy maty lay vadiny voalohany. Tsy hoe nisaraka fotsiny, fa tsy maintsy maty izy. Vao nitoro ny fanambadiana sy ny fisaram-bady aho, ary fantatra rehetra ny amin'io. Tsy miresaka ny amin'ireo zay tafangona ato amin'ity fiangonana ity aho eto, fa manerana ny firenena. Eny ary, hitanareo ankehitriny zay nitranga teo tao amin'ny fanambadiana sy ny fisaram-bady rehefa io nisokatra ny tombo-kase fito, ka zay no namoaka ny tena fahamarinana ny amin'io. Koa mba hivady amin'ilay Adama faharoa, Kristy, ny teny dia tsy maintsy mampisaraka ny tena nareo amin'ny fahafatesana nareo amin'ilay anaram-piangonana vadinareo voalohany.
satria tsy misy amin'izy reny na de ray aza ka afaka andray ny ten'andriamanitra rehetra aseho iamiko fotsy hoe izy amin'izy ireo hoy ianareo ny hafa koa milaza fa ny azy ataovy miaraka eo izy ireo de hitanareo fa samy diso ianareo raha vao manao anaram-piangonana vakeo ny apokalipsy 7:20 koa hitanareo fa ilainareo no faty amin'io zavatra io eny tsy ny fiangonana eto terana no iresahako miresaka manerana ny firenena aho tsy maintsy maty amin'ilay vadinareo voalohany ianareo raha mifandray amin'ny kristy ianareo nefa mbola mivady amin'ny anaram-piangonana dia mpijangajanga zany laodiki ianareo ny fiangonana manerana ny firenena manaraka an' jesosy kristy sika alay teny mba hoisan'ny ampakarina ilainareo ny ivady indray amin'ny tenin'andriamanitra dia kristy tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika raha mbola mifamatotra amin'ny fombafomban'olona amin'ny araram-piangonana ianareo dia antsona araka ny ten'andriamanitra hoe mpijangajanga raha mbola mpikaroka fanekempinoana ao amin'ny anaram-piangonana ianareo ka mpikambana amin'ny fiangonanareo anaram-piangonana zay mandany teny dia mpijangajanga zay ny voalazany baiboly hoy jesosy tsy afaka hanompo andriamanitra roa amin'ny fotoana iray ianareo na manompo an'andriamanitra ianareo na mamona de zao toy zao zay ty zao toy zao na ny zavatra zao toy zao de tsy ao amin'ny akory ny fitiavan'andriamanitra ny voan'andriamanitra de tsy afaka ho ao aminy amin'ny fotoana io ilay fitiavan'andriamanitra fa ny fitiavana zao toy zao no ao rehefa miasa amin'ny alalanareo ny voan'andriamanitra de ny ten'andriamanitra zany tsy afaka ho ao ny fitiavana zao toy zao amin'ny fotoana io ankehitriny aiza ny misy ny borivoly ny sorta ny fandokona tare aiza zany eto tsy afaka ho tsara toetra eo amin'ny kristy ianareo lay tenin'andriamanitra sady manompo ny anaram-piangonana nataon'olombelona amin'ny fotoana io mifanohitra amin'ny teny zany lasy Paoly eto aiza zany Romanina 7 tsy afaka moka zanak'andriamanitra ihany koa ianareo ny amin'ny teniny avy amin'io andiana anaram-piangonana zaza sary io tsy hainareo atao zany ao amin'ny fanakotrehanareo tsy afaka hiteraka zanaka ny ten'andriamanitra ianareo ny fiangonana ny resahako eto nefa mbola milaza tena ho tena mpivavaka ianareo toy zany kainy lay zanak'evajanga tena mpivavaka nanorona altara sy nanolotra fanatitra ka nandony fafolo-karenana sady nanao zay rehetra mety tokony ho nataony zay lehilahy mpivavaka saingy diso tamin'ny fiazonana ny teny io izy diso tamin'ny fananana fanambarana ary ny fanambarana ny tena zavatra ny fanambarana ny teny inona moa ny fanambarana hoy jesosy eo ambony vaty lampy io no ahoriko ny fiangonako na de ny vavadiny fianatsita aza tsy aresan'io ny finoana de fanambarana satria voambara taminareo ny finoana Abel tamin'ny finoana nanolotra tamin'ny fanambarana finoana nanolotra fanaritra tsara lavitra noho ny any Kainy ny efitra Kaina fa ninana poma izy ireo mbola eo amin'izy ireo ihany zany fiheverana zany nefa tsy zay fijangajagana io lay taranaka ny menarana ary teo rehefa nisokatra ny tomboka sefito de io nanambara sy nanaporofany zany vao nivoaka ny boky nataoko mikasika an'io ataoko fa 10 isa nananantsika ankehitriny hitanareo mareo fa araka ny soratra masina io ny Genesis hatramin'ny apokalipsy amin'ny andro farany tonga eo amin'ny amoazana vory eo azy roa reo ka naporofo ny tenany eo no misy atsika ankehitriny mihitsy laodike sy ny ampakarina tena mazava sy miseho arak'izay tokony ho izy mihitsy ao amin'ny soratra masina sady eo anatrehanareo mihitsy tsy afaka hanompo an'andriamanitra sy mamona ianareo tsy afaka ho kristianina tsara toetra pino ny baiboly ianareo sady anakambana ny tenanareo amin'ny raharaha ny anaram-piangonana tsy hainareo atao tsotra zao zany amin'ny fotoana iray tsy maintsy maty ny anankiray mba hamelana ny anankiray ho velona tsy afaka moka zanaky ny ten'andriamanitra koa ianareo ny fiangonana koa tsy afaka hiteraka an'izany tsy ilain'izy ireo nitoy ireny hoe zaza mika amin'ny tabataba sy miteny tsy fantatra sy ny sisa ny azo tsy azonareo atao zany any amin'ny fiangonana anaram-piangonana tsy mila an'izany izy ireo tsy toy zany ny fomba anaovany azy fa ampiakariny eo izy ireo arasy ny tanana de ataony hoe raha mino ianao de fa manana azy raha petraka ao amin'ny boky fotsiny anaranao zay ihany no ilaina ataonao hitanareo zany de zanaka zazasary manoloana ny teny nefa mbola milaza tena ho mpivavaka koa bevoka amin'ny fahendrena sy ny fahalalany satana lasa toy zany ny fiangonana mandefa ny olona ny any an-tsekoly izy ireo mianatra manonona tsara ny hoe amen mianatra izy ireo ny fomba filazana an'ireo rehetra reo ka ho tena manam-pahaizana ino zany fananananaka avy amin'ny devoly zany tamin'inona na bevoka ny eva tamin'ny satana tamin'ny tsy finoana ny teny tamin'ny maro-pahaizana ny fahaizana ary zany no namotika ny zavaboary rehetra
zay indrindra no nataony tamin'ny teny ankehitriny nataon'ny fiangonana na bevoka ny tenany tamin'ireo sekoly sy ireo kolejy biblika sy ny sisa toy izany famakena fanoratana aritmetika ka tsy malalan'Andriamanitra toy ny tsy fahalalany eo tantony amin'ny alina egiptianina ireo fanekemponony ihany ny fatany ireo boky fivavahana sy ny sisa nefa tsy misy fatany amin'Andriamanitra malala izy ireo rehefa voamarina ny teny raha indro fefa ny teny Andriamanitra fa iny ka nanome ny ampahan'ny teny tamin'ny taranaka tonga nandritra izany indro fa tonga teo no ka nitory tamin'io taranaka io eny ahoana raha teo Mosesy ka nanao hoe andesika anorina samy fiara ivoaka tanteraka ny sehatra izy nefa mpaminany io nanana ny fanambaran'Andriamanitra Andriamanitra no nanamarina an'io fahamarina mitondra andreo zanak'ireo izy namoaka ny Israely ka nanino andriafy teo anatrehan'izy ireo sady nanamarina ny mpaminany ka nanao an'izay no lazainy atao tokoa ary natao zany oreo aoka tsy Andriamanitra no miteny aoka Mosesy no teny fa ndao faty zay ozy tsy teny amin'izy ireo toy zao tsony fa mpaminany no atsangako eo aminy ary izy ireny no iteny indro fa nijoro teo Isaia nanao hoe anananaka ny virjiny ny lehilahy toazy tamin'ny andro zay ahoana no anana ny virjina anaka zazalahy no teraka ho atsika zaza no teraka zazalahy no nomena ny anarany de atao hoe mpanolotsaina andriany fiadanina Andriamanitra tsy to rainy mandrakizay eo ambony fiandranany rainy Davida no anjakany tsy anam-piafarana ny fanjakany ahoana nisiny zany tsy fatany laza fotsiny an'izay voalazan'Andriamanitra izy mihoatra ny fieritreretany zany ny fahaizana mihoatra n'ireo fikarohana siantifika tenin'Andriamanitra io ankehitriny ampianarintsika ireo mpianatra any amin'ny semineratsika amin'ireo karazana baiboly teolojika maro sy sisa toy izany teolojia vitan'olombelona ka lasa andiana fiangonana tena tahaka ny Laodike toy izay voalazan'Andriamanitra fa isy la rehefa mijery an'izany aho de mangoritsina ny tenako bevokan'ny fandiniana ara-tsaina ilainareo ny anana mari-pahaizana ambony vao tafiditra ao ilainareo ny anana ilaina ny makeo ampitsabosaina alohan'ny any andrinanareo azonareo eritreretina ve hoe Petera Jakoba sy Jaona ka nandeha teo ampitsabosaina tsaronareo ve fa 20 ny teo tsy nahinanao sininy anarany akory andeha eo ampitsabosaina ahitana raha ampifandiniana sy ny sisa nanana fandiniana izy reto saingy tsy lay fiheverana ra-tsaina na lay fikarohana siantifika fa tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra zany rehefa namely azy ireo zany de tsy nisy hainy natao afa-tsy zay ny lazainy fany masina tao tsy ny rahalahy iny zay ara-tsaina rehetra izay lazainy fiangonana zay lazainy pretra zay lazainy ty zay lazainy itsy ny fanany napietsika azy ireo lehilahy tsy nanatahotra Jaona voalohany 2:12 ozy raha tian'izao tontolo zao ianareo na zavatra amin'izao tontolo zao de tsy ao aminareo akory ny fitiavana an'Andriamanitra tanareo koa ahoana no ahafahanareo bevokan'ny tenin'Andriamanitra zay manameloka an'izao tontolo zao manameloka ny Hollywood manameloka ny lamodiny rehetra manameloka an'ireo lanonina rehetra sy ireo fitondran-tena nefa tsony amin'ny anaran'ny fivavahana ny ataony manameloka an'izany io ahoana no ahafahan'ny tena bevoka olona toy izany ahoana raha vehivavy manapa-bolo mandoko tare manao sorte ahoana no ahafahan'ny mpitoro teny makeny amin'ny seminera ka mijery ny asa 2:30 ary mahita fa tsy nisy olona tao amin'ny baiboly natao batisa tamin'ireo fiantsona nefa ve mbola ilaza tena fa bevoka ny tenin'Andriamanitra laingany aminareo zany namidy ny fizikiny mijangajanga tamin'ilay zavatra lazainy mihitsy izy efa voaroky izy ny sarabady anana fiangonana tsara toetra Andriamanitra zany tokoa lay ampakariny ony baiboly tsy mitoetra ao anatinareo ny teny koa karazana zanaka toy iny nanao voakanareo avy amin'ny voky ny anara-piangonana tsy nisy fahafatesana nampisaraka anareo tamin'ilay tianareo voalohany inona ny fiheveran'ireo Johnson amiko raha mitomany sy miteny tsy fantatra eo ahoana ny fiheveran'izy ireo ny amiko raha atao batisy indray aho fa adalàna re zany Johnson ve no nyvadinao ny fiangonana ve no nyvadinao sa Kristy no nyvadinao lay teny eny zay ny mahatonga azy mitera-jaza ihany karazan-jaza toy inona no anarany indro misy anarana vitsivitsy fiantsona azy ireny sakavavy Beatles Oldy Rikita sakavavy Beatles mpikambana amin'ny fiangonana izy ireo eny zanany avokoa izy ireo zanaky Kain zay zanak'ilay biby difetsy malambolambo tsy misy ohatry zany manana fijery tsara fotoana foy ankehitriny amin'ny masonareo ara-panahy de ny ainareo jereo fotsiny manodidina miresaka manirana firenena eto jereo minitra vitsy fotsiny ianareo any amin'ny Branham Tabernacle ianareo any amin'ireo tabernacle any amin'ny morontsiraka ndrefana sy Arizona naizanaiza misy anareo jereo minitra vitsy ane ny tenanareo hoy ianareo zany afatra torinao zany raha la Branham madediso jereo kely ane ny tenanareo
avelao aneny fany masina andinika ny fisainanareo amin'ny teny fa anaiky ny afatra ianareo avelao Kristy lay teny voaositra andinika ny feo ny fieritreretanareo avelao ane izy hiditra ao aminareo ahitana raha marina zany na tsy fa zavatra iray na roa fotsiny no ambarako eto nefa misy amanjatony izy ireo ekeny baiboly ve ny vehivavy anapabolo inony baiboly ve ekeny ve ny telo ny batisa amin'ny anarany ray zanaka fany masina tsy misy zavatra toy zany ekeny baiboly ve ny vehivavy manao fitafindelahy eny telo am'izany any no raisiko eto nefa misy maherin'ny anjatony maro dinio eo amin'ny azavany ny tenin'Andriamanitra zany hoy ianareo mpikambanao amin'ny fiangonana zany koa kainy zany koa eva milaza mialoha ny baiboly fa amin'ny andro farany ho toy zany koa ny Laodikia avelao ny fany masina andinika ny feo ny fieritreretanareo dia ho ekenareo ny Daniel 10:12 raha indro lay mpanjaka vavy fa tonga teo anatrehan'ny Belsazara dia nilaza izy fa nalala hoe misy mpaminany Daniel teo anivon'izy ireo izay mampisida ny fisalasalana mamelany fany masina anareo fa izy ny mpaminany am'izao ndrizao avelao izy hiditra amponareo zao ankehitriny zao ka izaha azy amin'ny tenin'Andriamanitra fa isinda avokoa reo fisalasalana ny amin'ny afatra izy no mampisida ny fisalasalana rehetra ho hitanareo eo fa mifanaraka tsara amin'ny teny ho an'izao andrizao io tsy afaka hitory ny afatry Lutera ianareo ankehitriny ampahan'izany io nefa de tongotra tsy afaka hitory ny an'ny Wesley tsy afaka hitory ny an'ny Pentekotista ambony lavitra noho izany sika lasa naram-piangonana izy ireny ka maty izy ireo ny tao de mivoaka miaraka amin'ny ravimbero zay ny toerana voalohany nisy ny fiangonana eto tsy mitovy endrika amin'ilay voalohany nakao amin'ny tany zany lay voambara tonga faharoa ny Paulin mbola tsy mitovy amin'ny vo ihany io miamitovy aminy zany miamanakaiky ny endrik'ilay tena vo fa ny ravimbero dia hita tsara fa tsy mitovy amin'ilay vo nalefa atao amin'ny tany mpitondra an'ilay aina atao amin'ny vo io inona nefa natao zany lasa naram-piangonana fanaraka tsara amin'izay rehetra fahita eo amin'ny natiora maty zany avy eo inona miakatra ao amin'ny volombolony ny aina misy andreo karazana boribory kely miantona eo tahaka ny endrika vo kely tahaka ny tena vo zany saingy tsy izy avy eo makao amin'ny akofo zany de inona no aterany akofa zao maka voambary rehefa mivoaka ny vary voalohany fa hoy Jesosy nivoan'ny vary ary raiso io vary io de sokafy esoreo amin'ny tao zany jereo io de hoinareo manana voambary zay mitandrema tsara tena mitovy amin'ilay vo io saingy tsy misy vo ao na de kely azy akofo io zay ny Pentekotista mitovy be araky ny voalazany Mateo 4:7 amitaka ny tena olo bofidy amin'ny andro farany raha azo atao saingy raha esorinareo tsiraray ny raviny tsy azo vo ao ianareo aorin'izany vao misy ny vo hitanareo de miala amin'io anaram-piangonana io la iana ka makao amin'ny vo avy eo inona no mitranga rehefa manomboka mitsiry lay vo sady mialehibe ka afaka andrakotra zavatra zany de misaraka amin'io ny anaram-piangonana nahoana ny tsy misy anaram-piangonana mivoaka avy amin'io tsy isy mitsy zany efa vony eo tsy afaka andeha lavidavitra kokoa eo amin'ny andro farany sika fa inona ny tokony ataon'izany ankehitriny ny mitoetra eo amin'ny fanatrian'ilay zanaka mba ho masaka zay indrindra mba ho masaka ao amponareo ny teny mba hiteraka sy velona arak'izay resantsika eto marina zany de tsy anana fisalasalana intsony ianareo raha mamela ny fany masina anambary zany aminareo toy ny voalazan'ilay mpanjaka vaviny amin'ny Daniel mety ilaza ianareo hoe inona ny fandraisan'izao amin'ny andro fisaorana inona zany resanao zany raha labranamo efa amin'ny sivy-latsaka fahefany zao tsy nilaza zavatra ny amin'ny andro fisaorana ianao afatra ho an'io fankalazany tokoa zany ho eny zany mihitsy reo razana mpivahiny dia tena feno fakasitrahana no lay lalam-pianana vaovao hitany no izy tafasaraka tamin'ny fanekemponono ny anaram-piangonana anglisy afaka nivaky tamin'ilay teny voaositra vaovao ho an'ny taona ny ainany izy ireo marina zany lay teny voaositra vaovao ho an'ny taona ny ainany ho an'ny androny afaka akasitraka koa sika amin'ny mampivahiny tahaka ny Abrahama fefa nampisaraka ny tenantsika tamin'ireo zavatra zao tolo zao tamin'ireo sakaizatsika rehetra fa mpivahiny Abrahama Andriamanitra no nampisaraka atsika tamin'ireo fivavahana maty rehetra miresaka manerana ny firenena eto tamin'ireo fanekemponoana maty rehetra ho amin'inona nampisaraka atsika izy ary nanokatra tany vaovao atsika afatra vaovao an'izao andrizao ny amaina ny Pentekotista ka maty tahaka ny Lutera Wesley sy ny sisa tamin'ireo tsy misy afa-tsy andiana fiangonana nakambana fotsiny misy olona mahafinaritra ao na de zany azy izay mila mivoaka amin'ireny inona ny nataony nosokafany nitomboka se 7 eo amin'ny afatra farany tsikaritra reo ve zany reo tomboka se 7 fa ireo zava-miafina rehetra ny amin'ny taonany fiangonana 7 de vao izy tomboka se tamin'ny tomboka se 7 tsy nanam-potoana nanaovana an'io tamin'ny andro ny mpanavao tsy nivelana aritra izy ireo saingy io fanambarana voatany amin'ny tomboka se 7 io de misokatra ho atsika amin'izao andro farany zao avy amin'ilay faminan'iny tanteraka atao Arizona
nanontany an'Andriamanitra tokoa ndray andriny hoe ina no ilanao aty anefitra aty fantatrareo moa fa Mosesy nanoratra ny testamenta na ny testamenta taloha nataony tokoa zany nanome lalàna tamin'io rehetra iny boky efatra voalohany Genesis, Exodus, Leviticus ary Deutéronomia nanoratra ny testamenta taloha izy mba hanaovany anio nilainy nisaraka tamin'ireo namany rehetra sy zay tiny mba ho any anefitra Paul no nanoratra ny testamenta vaovao marina zany izy nanoratra ny Romana sy ny sisa rehetra tamin'izany ny Hebreo sy ny Timoty sy ny sisa ary mba hanaovany anio nilainy nampisaraka ny tenany ka nakany Arabia nakao anefitra telo taona andray ny fanambaran'Andriamanitra hoy ianareo ahoana ny amin'ny Matio, Marka, Luka sy John mpanoratra nanoratra ny amin'izay nataony Jesosy fotsiny izy ireo nisitaka Paoly izy nanambatra ny teny marina zany avy teo jereo fa tsy maintsy nisy io nilainy nakany anefitra nanalafitra andreo zay tiany tsanonareo ve ny hoe amin'ny firory zao tompoko firy nandrianiny manaova amen tsy marina tanteraka va io ananatsika ary ny fanambarana ho an'izao any faran'izao dia niafatra ny tompo Andriamanitra mba hanangona ny ampakary ny kambana tsy nampanantenaina tamin'ny taona hafa zany nampanantenaina ho an'izao malaka efatra Luka 7:30 Masidady Jaolina 4:12 Joel 2:30 rehefa mpanantenandreo dia tena mitovy mihitsy tahaka ny Jaolina mpana batisa zay nanondro ny tenany tao amin'ny soratra masina Jesosy dia nanondro ny tenany inona hoy ireo vonoa ny olona toy zany olon-dia Jaolina tsy afaka nandray an'io ny fiangonana izay ny modely hita tsy handray an'io koa ny fiangonana ankehitriny kanefa ho an'ny voafidy Andriamanitra no miantso ny voafidy fantatry izy ireo zany miantso an'ilay ampakarina tsara toetra ny teny ilay fiangonana amin'ny andro farany ny tompoko vavy voafidy zay an' Jesosy Kristy tompontsika lay teny raha Jesosy ny teny firy ny minao zany eny ary koa ny ampakarina dia ampahany mpapakatratrany koa dia tsy ho anara-piangonana ny ampakarina tsy maintsy ho teny voaseho zany mba ho ampakariny Kristy nampanantenany anao an'izany izy lazay ny fomba anaovany an'io tsy mbola nampiasainy na ny alany ny modeliny araka ny modely hatrany nanaovany an'io nataony zany tamin'ny fotoana rehetra araka ny modely ataony ray zany eo ampiatsona n'ilay ampakariny ny tsara toetra hivoaka amin'izao andro faran'izao dia ilay Rebeka feno fitiavana miandry an'ilay Isakany fotoana mahafinaritra re zany eto no nitondra fanazavana ny amin'ireo boky roa zay ho zava-miafina ho anareo rehefa maky ny boky ny taona fiangonana reo boky roa ny boky ny fiainana hoe ny anankiray milaza fa azonareo atao ny mametraka ny anaranareo ao zay tsy azonareo fafana ny anankiray milaza fa azo atao ny anala ny anaranareo amin'ny boky ny fiainana eto no mitondra fanazavanany amin'io eto mihitsy hijana minitra vitsy eto angamba amin'ireo noty vitsy eto ka andray an'izany alohany amaranana miaina dia zavatra masina eo amin'ny Andriamanitra ka voarakitra ao amin'ny boky zany Andriamanitra ny avy miaina inonareo ve zany ny fiainantsika ranofeto zay ananatsika dia efa voavatika tokony ho tena karazam-piainana mety zany hatramin'ny voalohany saingy voavatika io noho ny fahaterahana ranofo lay fiainana voalohany na lay nyraisanareo voalohany ny fandray tamin'io fahaterahana io ianareo rany natiora miasa ny natiora vatan'olombelona natioraly ny fandray lehilahy sy vavy niaraka ny fandray tamin'ny firaisana ranofo izay nitondra ny fiainanareo voalohany eto ary zany dia nifandraika tamin'ny ota sy ny fahafatesana ahoana no afahanareo tsy ahitany amin'ny taranaky ny menarana rehefa hitanareo fa ny vehivavy dia vokatra ny tsoahany tsy misy vavy hafa tahaka azy fa izay ny fomba nanaovana azy tamin'ny fahalalana fa afaka ho voafitaka izy nalala Andriamanitra raha tsy fatany hatramin'ny voalohany ny farany dia tsy Andriamanitra izy raha voafetra izy raha toy izy tsy ary tsy afaka ho tsy voafetra izy raha tsy mahalala ny rehetra manerana ny rehetra mahafantatra ny zavadrehetra mandrakizay koa fatany ny zavadrehetra ary nilainy nanao an'io vehivavy io tsy nanana vady raha lehilahy sy ny vadiny dia tiana iray ihany teo samy nisy tao amin'ny tenany taony fa vavy sy lahy nilainy nampisaraka an'io nalainy le vokatra ny tsoahany taoriny na vita ny zavaboary rehetra tsy misy vavy no arian'Andriamanitra tao amin'ny famoronana voalohany ka afaka anao zavatra toy zany izay ny nanaovana azy mba hanao an'io fatany fa hanao an'io izy raha tsy fatany dia tsy Andriamanitra izy saingy hitanareo nilaina naseho re toetra tao amin'Andriamanitra tokony ho mpamonjy izy ary natao tanteraka ny zavadrehetra araka ny fomba nananany azy dia tsy afaka isy zavatra ho very teo aza mba ho zaza aka ho lehilahy sy vehivavy eo amin'ny fiafarany disika marino ankehitriny toetra aryo izay mifandraika amin'ny fahafatesana ny vadinareo voalohany izay nanapaka anareo dia ny toetrareo tamin'ny fahaterahana natioraly raha ny natiora tian'izao tontolo zao ianareo satria zao tontolo zao ianareo sady ampahan'izao tontolo zao tsy zany ve ny fanondrinareo teo noho ny natiora dia ny tian'izao tontolo zao izay mahampahany anareo ampahany natiora ianareo inonareo ve zany ary zany dia ny zavatra natioraly eo aminareo zay no antony ilainareo ny fahaterahana indray ilainareo ny misaraka ilainareo ny hofaty amin'io vady voalohany io tsy afaka hivelona miaraka amin'io ianareo tsy azonareo atao fosiny hoe fa hisaraka aminy aho ka tsatro kely zany mandrapa tsy tompo tsy hoe taratasy fisoram-bady maty zany ilaina maty ny natiora an'izao tontolo zao
mila maty ny antsipiriany rehetra aminy. Ilainareo ny fandraindray amin'ny natiora hafa. Ny anaranareo tamin'ilay fahateranareo voalohany dia teraka ka napetraka ao amin'ny boky ny fiainana. Izay rehetra ataonareo dia voasoratra koa. Ny zava-drehetra ataonareo ao ambanin'io natiora io dia apetraka ao amin'ny boky antsoina hoe boky ny fiainana. Mareo fa ao amin'ny Daniel rehefa tonga izy teo amin'ilay fahagola, ny volony toy ny volon'ondry madio arivoarivo niaraka taminy nanompo azy ny ampakarina ary velarina ny boky teo dia nisy boky anankiray koa ny velarina ny boky ny fiainana zany. Hitanareo misy anreto masina zay efa eo ny fiangonana ny ampakarina, nisy boky anankiray koa ny velarina dia ny boky ny fiainana zany. Ankehitriny ianareo saingy rehefa tafasaraka amin'io firaisan'io ianareo amin'ny alalan'ny fahafatesana ara-panahy dia ilay fanirinareo natioraly ny anapaka ny volonareo, ilay fanirinareo natioraly ny anao sorta ny andoktare, ilay fanirinareo natioraly ny obe fahaizana ho lehilahy mahira-tsaina ho tsara kokoa noho ny hafa. Fa zay no tadiavy ny hevitra, zay mihitsy ny tena ny tadiavina. Fa izao inao kely io ve mpitory-teny tsy misy dikan'io no aketo ka mpianatra za manana mari-pahaizana filozofia ny amin'ny lalàna mampanalavitra anareo amin'Andriamanitra fotsiny io isaky ny manampy zavatra eo ianareo. Hitanareo marina zany. Zany tokoa. Hitanareo zay no niraisy ny hevitra bevoka an'io karazana voky io izy. Zay no maizy ny fiangonana ankehitriny amin'ny sekoly biblika sy ny fahaizana. Nefa jereo fa mifanohitra izy samisy tena fisavolovoloana be toy ny voalazan'ny baiboly mihitsy. Babilôna ny ampakarina dia malala ny toerana hijoroana, tena vitsy izy io, tsy maro ny hovonjena fa tena vitsy. Hoy ianareo fa eto voalaza hoe arivo eny fa avy amin'ireo 2 arivo taona ireo ihany koa dia isaky ny taona ny voany zany, isaky ny taona Lutera sy io andian'io dia maty izy ireo ary ny fahalasana ara-piangonana, avy eo Wesley, avy eo tonga ny Pentekotista sy ny sisa, nivoaka ireo sampana kely maro, ny Batista, Presbyteriana, Metodista, Nazeriana, Mpivahiny Masina sy ny sisa. Hitanareo nivoaka avy teo ny sampany rehetra toy ny raviny, saingy tsaroa fa rehefa nalazo zany ka nanomboka masaka ny vo. Hitanareo fa alohan'io vo io masaka dia tsy maintsy maty ny tsiraray tamin'io tao io. Alleluia! Tsy hitanareo ve ny toerana misy atsika? Verina ao amin'ny vondray ny aina. Ino zany? Mitovy mihitsy tamin'ilay vona alefa tao amin'ny tany. Lay Jesosy ihany fa amin'ny endrika ampakarina. Hery mitovy, fiangonana mitovy, zavatra mitovy, teny mitovy. Ilay teny nananika sy namakivaky an'io ka nivoaka treto no tonga eo amin'ny loha eto ary io aina rehetra io raha namakivaky teo no nandrobaka ny azy eo ampakana endrika eo amin'ny loha zany ankehitriny ho amin'ny fampakarana. Iresaka an'io ara-pitso ariva na ny ariva manaraka raha sitraky ny tompo. Fa nisaraka tamin'ilay firaisanareo voalohany ianareo tamin'ny fahafatesana ara-panahy. Ankehitriny dia terika indray ianareo na nivady indray tamin'ilay firaisana ara-panahy vaovao sy ny fiainanareo natioraly ny amin'ireo zavatra zao tontolo zao fa ny an'ny fiainana marak'izay. Lay tsimoka efa tao anatinareo hatramin'ny voalohany no nahitanareo. Ankehitriny efa lasa lay bokinareo fahiny miaraka tamin'ilay firaisana fahiny. Ankehitriny ny anaranareo tao amin'ilay nanananareo fahiny tao amin'ilay dia efa nafindra. Eny, hoy ianareo ny tianao lazaina avy eo hoe lay boky fahiny nataon'Andriamanitra ao amin'ny ranomasiny fanadinoana zany tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ianareo. Ankehitriny ao amin'ilay boky vaovao ankehitriny ny anaranareo tsy ny bokin'ny fiainana fa lay bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry dia izay navotany zanak'ondry, tsy lay boky fahiny ny amin'ny firaisanareo natioraly fa lay vaovao ny ampakarina. Alleluia! Lay fiainanareo vaovao dia ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry dia ny sertifika ny fanambadianareo. Alleluia! Raha indro fa makatoerana lay tena tsimokareo mandrakizay hatramin'ny voalohany. Ankehitriny tsy hoe voavela ihany ianareo fa no amarinina voninahitra no amarinina. Ony Romanina 10:1. Ony Romanina 10:1 satria no amarinina tamin'ny finoana isika. Jereo ny dikan'io teny io. Tsy midika io teny io hoe navela, midika io teny io hoe no amarinina. Tsy midika zany hoe navela ianareo. Ohatra raha nandre ianareo fa nisotro aho ka nanao zavatra tsy mety sy ny sisa, avy eo tonga ianareo ilaza amiko nefa hitanareo fa tsy nataoko zany ka tonga ianareo avy eo anao hoe raha Labranam mamela anao aho. Mamela aho e? Tsy mbola nanao an'io mihitsy hatramin'ny voalohany. Hitanareo? Eny, raha nataoko zany dia meloka nefa afaka mela ianareo. Dia tsy ho meloka tsy voamarina nefa na dia zany aza satria tena nataoko io. Fa ny teny hoe no amarinina heverina tony tsy nanao an'io mihitsy ianareo. Amen. Tsy ho tsarovana akory azy zany. Ahoana no mety isin' zany ao amin'ny bokin'ny ranomasiny fanadinoan'Andriamanitra. Lay bokinareo sy fanambadianareo fahiny dia tafasaraka sy maty. Tsy ao amin'ny fitadidian'Andriamanitra akory azy zany. Amen.
no amarininy ianareo satria no amarininy sika fa namelohana ny teo voaelika ianareo teo fa hatramin'ny voalohany tsy nanao an'io mihitsy ianareo lay firaisana fahiny dia any amin'ny ranomasiny faradonan'andriamanitra hatramin'izay dia tsy nivaty tamin'io mihitsy ianareo izy lay papakatra izy mihitsy no nitondra ny enatrareo ho anareo teo amin'ny toeranareo izy no naka ny toeranareo satria voateny raha teo mba ho azy ianareo mba ho ampakariny talohany nandrenana zao toy zao zay ny voalazan'ny baiboly ianareo lay voateny raha teo ahoana ny nahatonga anareo nanao an'io voafitaka tao amin'io ianareo no lay fanambadianareo voalohany dia lay mpijangajanga niteraka anareo eva tsy fahadisoanareo manokana zany fa noho ny fahateranareo natioraly dia avy tamin'ny eva ianareo zay nanatateraka fijangajagana zany nahatonga anareo teraka mpijangajanga efa mpanotatra amin'ny voalohany ianareo mariny zany voafitaka tao amin'io ianareo tsy ananareo ny tsy anareo tsy fahadisoanareo zany sy nanao an'io mihitsy ianareo satria io tsimika kely zay tao anatinareo io dia efa tao aminareo talohany nandrenana zao toy zao napetraka andriamanitra tao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry ny anaranareo toy ny tantara lay voromahery kely fanaoko efa nandrian'izany ianareo rehetra nisy akovavy nisy pimpiratsy anampikotrika akovavy indray andro fa tsy nanana akovavy ampy izy na atody atao eo ambanin'ilay akovavy dia nahita atodina voromahery izy ary nataony teo ambaniny zany rehefa teraka lay voromahery dia izy ny zanakakoho hafahafa indrindra tamin'izay fahitany reto zanakakoho reto fa nandede teo lay voromahery kely ho lay akovavy klok ho lay voromahery kely tsy fantatro ny dikan'izany feo zany nefa naraka azy ihany ana dia zany azy ary nakao amin'ilay tranon'akoho izy ireo ka nanomboka nikarokaroka tao amin'ny fako hoy izy klok tsaro ty mikambana aminay fa zao no fa ty voromahery hatramin'izay ty tsy vita ny ninana an'io karazan-davatra io hitanareo nandeha niaraka tamin'ireo zanakakoho fotsiny izy satria tsy fatany tokony atao koa nakeny ivelany izy ka nanao zay zahony an'izao sy zao zara lay voromahery kely tsy maintsy natelany zany saingy tsy hainy ny tokony atao hitan'ireo zanakakoho rehetra fa nanao toy zany saingy nisy zavatra ny afaka teo tsy tia zany fa indray andro nafantatra ny reniny fa atodyrony napetrany teo dia nanomboka nikaroka an'io anankiray izy nanidina nanodidina teo nitady tahaka lay fany masina lehibe indray andro nanidina teo ambon'ilay tranon'akoho izy io anara-piangonana io mijery teo izy dia hitan'ilay zanany niika izy zany kosa ka feo ny zavatra nanako tao anatiny tao tsara faneny zany avelao ane lay tena tsimoka teraka voatendry raha teo lay voatendry n'andriamanitra raha teo andreny ten'andriamanitra fa mozika zany ho azy fatany fa mariny zany efa tofoka ny am'ireo zavatry ny anara-piangonana izy rano marina mikambana aminay avy araka aminay manana fety mpiarahamoniny zay manana an'izao zay manana tsy tsara faneno zany ho an'ty sakaizakely ty hoy izy ry anaka tsy an'io andian'io ianao rano marina fananako ianao ianao hoy izy ry mama tsara faneno zany ahoana ny fomba ialaketo mitsambokina kely fotsiny andray ianao zay fotsiny ilay nataonareo rehefa ny tenin'andriamanitra voaositra no voamarina eo anatrehan'izay olona rehetra nateraka ho zanak'andriamanitra miaraka mitsimboka voatendry raha teo ho an'izao ry zao ao aminy dia azo antoka fa ho hitany ny afatra andriamanitra raha mbola misy andriamanitra ihany ao an-danitra nahitsy zany ho azy Martin Luther nahitsy zany ho azy Wesley nahitsy zany ho azy ny pentecôtiste fa ahoana kosa ny aminareo hitanareo lasa nara-piangonana izy ireo indro fa manameloko an'izany ny teny izay milaza aminareo ny tokony ananantsika kehitriny dia ny malaka efatra sy ireo fampanantenana hafa rehetra ho an'izao ry zao inona no hitanareo inona no jerenareo amen zay ary le izy mandre ny tena voromahery marina ny ondroko mihaino ny feoko ary ny vahiny tsy arahiny nahoana tamin'ny fanendrena raha teo no nametrahana an'izany tao voalahatra raha teo ny ho zanak'andriamanitra ianareo tao amin'andriamanitra taloha nandrenany zao toy zao ianareo fa naseho fotsiny ianareo amin'izao andro zao ho an'ny ajany sy ny voninahiny ahoana nafahanareo manao an'izany nefa tsy manaja ny teniny tsy mijoro amin'ny tenin'andriamanitra rehetra mariny zany fa ampahany amin'io teny ianareo tamin'ny fanendrena raha teo satria jereo andriamanitra dia teny inonareo zany eny koa raha teny izy hatramin'izay tamin'ny voalohany teny ary raha teny andriamanitra dia efa tao amin'andriamanitra ianareo ny teny lay ampaty sy maintsy mitotosainareo dia efa tao amin'andriamanitra taloha nandrenana zao toy zao efa hitany ianareo efa fatany ianareo notendreny raha teo amin'io ianareo lazaiko anareo fataka ny nahafantaran'io voromahery io an'izany feo zany dia toy zany ny fahafantaran'ny tena kristianina nateraka indray ny feo an'andriamanitra miresaka amin'ny alalan'ny teny rehefa hitan'izy ireo voaositra sy voamariny zany jereo mijery teny ambony teny izy tsy lay akovavy anitra kolokolo no hitany nanodidina teo mikambana aminay ka mankalesa ty mandehana am'izao ka mandehana am'izao sy zato fa hitany lay endrika tiany atongavana misidisidina eny amin'ny abakabaka mika tsy voafe eny amin'ny avo eny ambonyreo voalotory sy ny zavatra ny tany
halleloia ny riny ny otoy zany satria efa tao aminy otoy zany fa zay olona nateraka andriamanitra ny zanak'andriamanitra ilainy ny anana ny toetra an'andriamanitra ilainy ny tovy amin'andriamanitra manaja an'andriamanitra izy ampahany ten'andriamanitra izy ary am'izao any faran'izao zay akany eo ampakariny endrika fa la hery nandrakotra azy tamin'ny voalohany mihitsy no nanivatsiva tamin'ireo rafim-piangonana sisisy reo ka nivoaka teo ho an'ny ampakariny tsy afaka ho zavatra afaka ohatran'io izy tokony ho nahitsy zany izy ireo de reo jiosy reo tamin'ny androny raha nahitan'izany voaseho teo anatrehany arak'izay nolazainy mpaminanona izy azy hoy izy dinio ny solatra masina ataonareo fa ao aminy nananareo fiainana marak'izay fa ireny ny manambara raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino aho fa raha tsy afaka ino ahy ianareo de ino ny asa zay nataoko o reo ndrazanay ninana manana tany anefitra 7 taona ainay ny toerana misy anay hoy izy nefa maty avokoa izy rehetra zany hoe fisarana marak'izay maty ny tsiraray nisy telo fotsiny anakiroa tamin'ny ray tapitrisy roa tapitrisy zany hoe anakiray tamin'ny ray tapitrisy fa ny fampiaonana eo amin'ny tsiry avy amin'ny lahy sy ny vavy de matetika atody ray ihany no mahavanina atody ray ihany tsy mikara ihany no mahavanina raha efa nahita fanakambanana eo amin'ny omby ianareo marina eo misy atody ray tapitrisy eto tsy mikiray tapitrisy ary rehefa alefa eo reny mba aionany ao akibo manivatsivany fatsona ka miditra ao amin'ny kibo dia miaona izy ireo ny anakiray amin'izy ireo dia atody misy atody ray tapitrisy tsy mikaray tapitrisy fa atody ray ihany mahavokatra tsy mikaray ihany mahavokatra velona avokoa izy rehetra afaka hitanareo fa mihetsiketsika manodidina eo reo zanak'omby nefa de ndray mitete zay azo atao eo amin'ny tao anafokasika ny antsara de mosy reo sasandreo anio arivo ary tsarono mitondranay azy reny tondratany izy ka naneo tamiko ny fandehanio reo fatsona fitiliny ary zara raha misy azo atao eo amin'ny tendro nafokasika fa misy amanarivony ny zanak'omby sy ombola kely teo nefa anakiray tamin'ireo ihany no afaka ho velona ny anakiray am'ireo ihany ary indro misy vongany lehibe am'izany eto atsikaritra ianareo fa misy anakiray anivatsiva ivoaka amin'io andianeo io amaky eo amin'io ho tongeto io tsimikio ary isy atody ho tonga avy amin'io atody afa misy etio ka de miaona izy ireo ary maty ny sisa am'izany velona ihany izy ireo teo nefa maty satria misy zavatra eo misy olona manao an'ity anakiray ty ho mahavanina sy mahandahatra an'ity anakiray ty ihany koa fa nendrena raha teo zany rahalahy zany mihitsy andriamanitra no manindry an'io na ho lahy na ho vavy mena volo mainty volo na inona koa voatendrin'andriamanitra zany zava-miafina kokoa zany ho any noho ny fahaterahany virjina nefa mario fa maty ny sisa rehetra misy olona roa tapitrisa noho nivoaka ny hira ny iky nanao an'io rehetra io nyteny tamin'ny tsy hoe nyteny tafiteny tsy fantatra fa niky izy ireo ary nanome vonahitra an'andriamanitra ary nandiny vezivezy teo amin'ny ranomasina ka nanao an'io rehetra nataony afy io nefa anakiroa ihany no tafiditra tao amin'ny tany nampanantenainy kaleba no tafiditra kaleba sy josoa anakiroa ihany anakiray amin'ny ray tapitrisy zany fa anakiray teo amin'ny ray tapitrisy tamin'ilay fahaterana ranofo saminazy fitahina mitovy ihany izy rehetra oh ry pentekotiste antanaiko fa tsy ho tara loatra ny fifoazanareo anakiray amin'ny ray tapitrisy jereo mety eo amin'ny 500 tapitrisy eo no milaza tena ho kristianina eto tany ankehitriny raha ho tonga jesosy ho 500 ihany niaraka aminy eo raha marina zany fomba fanisany zany fa mihoatra noho zany ny tsy hita isan'andro maneran-tany tsy misy fantatra ny am'izany azoko tsara ho ny mpanoradalàna fantatro fa nahoana ny mpanoradalàna no milaza fa tsy maintsy tonga aloha eli hoy izy ireo tamin'i jesosy hoy izy efa tonga eliny efa tsy fantatra reo zany hitanareo nataony tsara ny voalaza ny soratra masina hoe hitrangy eo aminy hitanareo ny zanak'olona koa tsy maintsy hijaly eo mban'ny tsy nahafantatra azy izy ireo tao am-piangonana nefa izy rehetra eo milaza tena ho velona ny rehetra avelao zay tena kristiana nateraka indray ka tena mpanompon'andriamanitra andreany io ten'andriamanitra io fa ivoaka avy hatrany amin'ny renana ara-piangonana rehetra reny izy ho eo amin'io sa tena mavokatra ho an'ny teny io lay safamafazana ataony zany tsy fantatro ny fomba anaovany azy efa nalahatra andriamanitra izy zany voafitaka hatramy voalohany ianareo no lay fanambadinareo voalohany ankehitriny fantatrareo ny fahamarinana toy zay voalazako teo ny am'ilay voromahery kely rehefa reny ny feon'ny mpapakatra manatona an'io izy alay tenin'andriamanitra voaositra azy voamarina ho an'ny andro farany no a de tenin'andriamanitra voamarina ho an'ny andro inonareva zany nefa tsy mety ho an'ny ankehitriny ny afany mosesy de tenin'andriamanitra voamarina ho an'ny andro inonareva zany tsy mety ho an'ny ankehitriny zany jesosy de jaona de tenin'andriamanitra voamarina inonareva zany tsy ho nety zany tamin'ny androny jesosy azo antoka fa tsy tokoko lalàna sy mpaminany nisy hatreo amin'ny jaona fa nanomboka teo ny fanjakana lanitra reo apôstôly izy ireo nanoratra ny baiboly iny fa nivoaka lutera atao amin'ny fanavaozana reo teniny ny fiangonana de tsy ho mety raha ankehitriny
ny Wesley dia tsy mety, ny pentekotista ihany koa nety tamin'ny andron'izy ireo zany fa andro hafa ankehitriny. Ny fisokafan'ny tompoka se fito no eto. Fantatro fa hafahafa ny fandrenesanareo an'izany, nefa no amarin'Andriamanitra tanteraka tokoa io, tsy misy fantaninany amin'izany. Tanteraka tokoa. Tsy ny fiangonana eto an-toerana anao dia fahasokan'izany miresaka amin'ny olona manirana ny firenena aho. Hitanareo, ataovy izay tianareo ary. Mario ankehitriny, ilay teny voaositra tamin'ny androny, izay mahampany anareo tamin'ny fanendrena rahateo. Fa teny eo ianareo dia ataona fantatra, rehefa renareo zany dia fantatrareo avy hatrany fa voromahery ianareo. Tsapanareo ihany koa fa tsy akohany anaram-piangonana ianareo hatramin'ny voalohany. Fantatrareo fa misy zavatra diso eo. Misy zavatra diso eo. Marina zany. Satria fantatrareo fa voafandrika atao amin'io ianareo tamin'ny voalohany. Izy lay mpapakatra no nanala ny enatrareo ary nandefa an'izany ao amin'ny ranomasina faradinoana tamin'ny rano fanasana amin'ny teny sy ny ranon'ny fiainana. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly. Lay vadinareo voalohany izay nivadinareo zao tontolo zao, lay mpapakatra voaositra izay nanendry anareo mialoha no nanasa anareo tamin'ny rano fanasana tamin'ny fiangonana ve? Tsy tsara faneno zany, sa ahoana? Mety ho hitanareo any amin'ny almanaka zany fa tsy ao amin'ny Baibolin'Andriamanitra. Tamin'ny rano fanasana amin'ny teny, ao amin'ny teny, hitanareo tamin'ny mijoro voamarina tanteraka eo ianareo, tahaka ny hoe tsy mbola nanao an'io mihitsy hatramin'ny voalohany. Zay no afatro ho an'ny fiangonana ankehitriny raha anapaka ny fifandraisana sika afaka minitra vitsy. Mijoro toy zany ianareo raha mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, isaky ny amenna, isaky ny atsipriany, isaky ny tendrin-tsoratra. Aiza no izoronareo? Miezaka nilaza aminareo hoe manalaviran'ireo akofo ireo, midina ao amin'ny vary dia ilay toerana ahafahanareo masaka eo anatrehan'ilay zanaka, reko ny fiavian'ny mpijinja. Mijoro tanteraka eo ianareo voamarina, tahaka ny tsy mbola nanao an'io mihitsy hatramin'ny voalohany. Aleloia, andro fisaorana no resantsika. Mahazo aina tsara, feno fankasitrahana kokoa any amin'izany no ny hafa rehetra. Ianareo no ampakaran'ilay zanak'Andriamanitra velona, madio, tsara toetra, tsy misy ota. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay ateraka ny fanan'Andriamanitra ka voasasa ao amin'ny rano Jesosy Kristy sady mino ny ten'Andriamanitra rehetra, mijoro eo tahaka ny hoe tsy mbola nanota mihitsy ianareo hatramin'ny voalohany. Tanteraka ianareo ny rano Jesosy Kristy. Ahoana no ahafahanareo? Raha misy lehilahy raha tokony ho faty raha pitsy maraina nefa nisy lehilahy naka ny toerako dia tsy afaka ho faty noho io ota io ah. Nisy olona naka ny toerako ary Jesosy lay teny no naka ny toerako. Tonga ho za izy, za zay mpanota mba hatonga ho izy lay teny. Amen. Avelao aho hifikitra eo amin'izany. Tsy ny fiangonana fa ny teny. Amen. Oh, io firaisana ara-panahy eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana io eto. Rehefa tonga nofo ny teny ary ny teny tonga nofo. Voaseho, voamarina, izay voalaza ny Baiboly fa hitranga amin'izao andro zao mihitsy no mitranga. Isan'andro, isan'andro. Eny, tena ny fanesy faingana zany tany amin'ireny hevitra ireny, ireo zavatra mitranga, ka na dia zaza tsy naharaka an'io. Akaiky antsika ny fiavian'i Jesosy mba hiray amin'ny fiangonany raha indro ny teny fa tonga teny. Miantso ny fany masina, mandinika an'ireo fo. Mijoro eo ianareo tanteraka, tsy nanota mihitsy ianareo hatramin'ny voalohany, na dia Andriamanitra aza tsy mahalala an'io ao amin'ny ranomasina fanadinoana zany, tsy ianareo mihitsy nanao an'io. Voapanga tamin'io ianareo no ilay mpepanga. Fa raha ny marina hatramin'ny voalohany efa voateny raha teo mba ho zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra ianareo. Mijoro eo ianareo efa voasasa ary ny foanana lay bokinareo fahiny ny amin'ny fisaraha-panambadiana ka maty zany, tena namany tsy misy mihitsy na dia ao an-tsain'Andriamanitra azy. Ianareo lay ampakaran'ny Kristy tsara toetra, voasasa ny rahan'ny Kristy. Zanak'Andriamanitra sarobidy, tsara toetra, tsy misy ota, mijoro eo sady madio, ampakarina teny, tsy janga fa voasasa tamin'ny ranony rany manokana izay tonga nofoka voaseho mba hahafahany hakanareo izay efa voateny raha teo tao an-tratrany ray talohan'ny fiandohana tahaka azy ihany. Izy lay toetra n'Andriamanitra lehibe natsoina hoe fitiavana. Na izy ianareo na izy mpanompon'Andriamanitra ianareo, na inona tian'Andriamanitra ataonareo, na aiza metrahana anareo, Andriamanitra nametraka ao amin'ny fiangonana apôstôly ny sasany, mpaminany, mpampianatra, pastora, napetrany zany noho ny toetra ny fanendreniny tenany raha teo. Efa zany ianareo hatramin'ny voalohany, no foanana lay fanambadianareo voalohany zany tokoa, tsy mbola nanao an'io mihitsy ianareo hatramin'ny voalohany, satria zavatra tokana ihany no afaka nanao an'io, dia nindinan'Andriamanitra tenany mihitsy ka naka ny toeranareo tao amin'ny endrika lay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy.
ka nanasanareo tamin'ny rano, tamin'ny fanasan'ny rano, tamin'ny alalan'ny teny. Ny teny tsy ny anara-piangonana, ny teny no nanasanareo. Fa raha tsy tianareo nijoro ao amin'ny ranony teny, ahoana ary no anasananareo? Mbola voapetina tahaka aneva ihany ianareo. Oh, zanak'ondry soa maty, ilay rano ao sarobidy, tsy foana mihitsy ny heriny mandrapatonga ilay fiangonana Andriamanitra navotana rehetra, vovonjy tsy misy ota intsony. Inona ny ota? Ny ota dia ny tsy finoana. Tsy finoana inona? Ny teny. Ny tsy finoana n'Andriamanitra, ilay teny madio, tsy janga. Oh, alleluia! Hoany amin'ireo lanitra tsy ho ela. Amen. Mijoro voniny. Eritrereto ireo fitafianareo no voasasa amin'ny ranony teny mivoadra. Ny teny no tonga rà. Ny teny dia mivoadra ho anareo, ary anareo dia voasasa ao amin'ilay teny mivoadra. Ny teny mivoadra. Lay ain'Andriamanitra ao amin'ny teny, ary ny teny dia mivoadra ho anareo, mba hahafahanareo ho voasasa amin'ny fahalotony reny jangy reny, ka ho voadio sy masina noho ny fanasan'ny ranony teny, ka mahatonga ny sainareo sy ny fonareo hitoetra eo amin'Andriamanitra sy ny teniny. Ankehitriny ahoana no nalalanareo fa marina zany rehefa midin'Andriamanitra ka manamarina sy manam-porofo anio hoy ianareo fa tsy zay ny fomba hinokany io, tsy nino anio araka ny fomba ninony Jesosy azy izy ireo, nefa nanam-porofo anio Andriamanitra, tsy araka ny fomba ninony ho anio ninony izy ireo, tsy araka ny fomba ninony Mosesy anio no ninony izy ireo, niaka ny tenin'ny Balama mikasika anio no sitraky izy ireo. Mitovy avokoa sika andeha ary sika ikambana misaray ianareo hoy ny Baiboly amin'ny tsy finoana. Alleluia. Ankehitriny marina tsy hoe zay fotsiny ianareo fa mizotra any amin'ny fampakaram-bady ao an-danitra ary manao ny peratry ny fampakaram-bady ny amin'ny fanendrena rahateo ianareo, fahasoavana tsy mendrika ho an'ny teny. Peratry ny fampakaram-bady ny amin'ny fahasoavana izay tsy mendrika ho antsika nataon'Andriamanitra tenan'io. Efa fatany talohan'andrena zao tontolo zao ianareo, koa teo no nanatsofoana ny peratry ny fampakaram-bady io teo aminareo, napetrany ao amin'ny boky ny anaranareo, andro fisaoranareo zany. Alleluia. Dia rainina ny Andriamantsika. Ankehitriny zao no lazaiko eto am-pamaranana, fatatsika rehetra fa io fiangonana moderna io, ny pentekotista, raha ny toerana misy azy zao, eo koa ny anara-piangonana rehetra ataoko ao anaty fehezany ray izy ireo satria zay ny zava-misy. Tsaroa fa ho feheziny aloha ny ahidratsy ka hodorany. Alainy ny taombary rehetra ka hodorany avokoa, zay aloha avy eo alainy tonga izy aka ny variny ka mitondra anio any an-trano, miaraka ao amin'ny fehezany ray izy rehetra, fehezana metodista, batista, pentekotista, mizotra ao amin'ny fivondrina be ekumenika izy rehetra, zay fotsiny midorany izy rehetra. Hitanareo fatatsika rehetra fa ilay fiangonana moderna raha ny toerana misy azy ankehitriny sy ny maizy azy ankehitriny dia tsy eo amin'ny toerana zay ahafahany mamarana ny iraka lehibe nomen'Andriamanitra ny fiangonana ho an'izao andro zao. Firy ny pentekotista afaka anao amen amin'izany? Marina zany. Hitanareo zany dia unitaire zay, binitaire, trinitaire, zao zato zaro, mifanditra miady, ny ray toy zao, ny ray toy ity sy ny hafa koa. Nefa ny tsirairay amin'izy ireo dia matahotra ny fanatrika amin'ny teny ka ho zato etra. Hitanareo malala izy ireo, lazao aminy amin'io hoy ireo, tsy misy azoko atao, tsy afaka ino an'izany a, tsy raharaiko zay ataony za. Hitanareo maneo zany hoe iza ny mamanao sy dadanao. Mety ho lasa presbitera ambony ianao ndray andro any, mety ho lasa toy zao zato na zao. Tsaratsara ho anareo no zanak'Andriamanitra. Eny, fatatsika fa tsy vitan'ny fiangonana zany, dia ny fiangonana pentekotista tsy misy mihitsy fomba ahafahany mamarana ny afatra ho an'ny andro farany raha ny toerana misy azy ankehitriny. Vitany ve? Eny, tsy afaka hivanaiky akory azy izy ireo ny amin'ny teny ray na roa ao amin'ny Baiboly. Ahoana no ahafahanareo anao an'io? Tsy vitany zany, koa hitanareo fa tsy tafiditra ao amin'io ny anara-piangonana. Marina zany. Fa ho vahoaka voafidy no voafidy ho an'io. Hitanareo ankehitriny fantaro sady malala ny tsirairay amintsika fa ny firafetan'ny anara-piangonana rehetra, pentekotista sy ny sisa dia efa maty. Zany tokoa ho an'ny kristianina nateraky indray eo amin'ny afatra. Maty ny vadinareo voalohany, fantatrareo fa maty izy. Navelan'Andriamanitra ho faty zany, vitany aminy. Ny siantifika ny rehetra ara-tsaina, ara-pampianarana, ny fomba siantifika zay lazainy fa sekoly biblika sy ny hafa koa dia fa levony. Inona ny nataony zany? Nampisaraka unité rehetra ary trinité rehetra ary binité rero ary ny ere sy ny ere ka fahasimbana toy zany. Nefa milaza teny pentekotista fa nakeo amin'ity tovolahy ray andra iandro miaino eto izy amin'izao fotoana zao, ary nisy tovavy kambana atao amin'ny fiangonana anankiray. Oya nisaraka izy ireo, oya fa inona ny olana? Hoy izy finoana samihafa ny misy anay. Oya azafady katolika nga ianao? Hoy izy tsia nambarany any anara-piangonana kambanana pentekotista io. Oya ahoana ny aminao? Pentekotista ihany koa izy saingy ao amin'ny anara-piangonana hafa.
fantatrareo ve fa ny fiangonana romanina katolika tamin'ny androany de pentekotiste firny malala fa mariny zany ny ilainy 2 arivo taona mba hatongavany eo am'izay misy azy ankehitriny ka tsy misy ekeny intsony ny soratra masina tsy misy fa ny pentekotiste ao anatin'ny 20 taona miala ankehitriny de ho ratsiratsy noho ny misy azy ankehitriny raha mbola mandeha amin'ny fizotra ny toy zao eny azo antoko zany hitanareo inonareo jereo hoe izy ny dadany sy mamany mamela ny vehivavy eo amin'ny manapa-boly saika azon'izy ireo atao avokoa ny rehetra raha mbola makao am-piangonana fotsiny izy de ampy azy zany tsy mahagaga raha eo atapony ny fanameloan'Andriamanitra apetraka Andriamanitra eo alohan'ny masony izy ireo mihitsy zany nefa kiponareo ny masonareo mba tsy jery an'io idinareo ny toerany fonareo efa hitanareo fa voamarina sy voapirofo toy zany ny ten'Andriamanitra marina sy reto tomboka se fito reto nisy voavolombelona teny amin'ny lanitra nanerana ny firenena sy ny toerana maro azy tamin'ireo famantarana sy fahagagana lehibe zay nampanetinainy fa ataony avy eo mihidy ianareo ka hoe tsy fantatro tsy misy azoko ataony amin'io za hitanareo la maty io nefa tsy fantany zany ota sy fadika-dalàna maty ianareo fatatsika rehetra fa tsy afaka marana nyzao andro farany zao ny fiangonana raha nytoerana misy azy ahoana no ahafahany ampiditra ny malaka efatra ahoana no ahafahany anao an'izany tsy nohy akory ny karazavatra toy io ahoana no ahafahany mino an'io ampiditra ny lioka 7 ahoana no ahafahany ampiditra ny reto soratra masina hafa rehetra nampanetany anao an'izao andro farany zao reto tsy vitany anao an'izany satria laviny io tahaka ny tamin'ny androny Lota de toy zany amin'ny fiaviany ny zanak'olona jereo ny toerana nisy any Lota izay nisy any Sodoma tamin'io andro io jereo ny toerana misy ny fiangonana ankehitriny jereo ny zavanitranga tamin'ny Abrahama ilay voafidy jereo ny zavanitranga tamin'ny Lota sy ireo zay tao Sodoma jereo ny amin'ny Billy Graham sy Oral Roberts de ireo zay nidina teo anivony reny anaram-piangonana reny jereo ilay fiangonana Abrahama voafidy ilay tafasaraka jereo hoe karazana famantarana ahoana fa Jesosy tenany mihitsy ilay Andriamanitra tonga vatana no nijoro teo tao amin'ny nofon'olombelona hoy nareo anjelony teo milaza ny baiboly fa Andriamanitra io tompo Andriamanitra Elohim nijoro teo tao amin'ny vatan'olombelona naneo fa anosotra loatra ny fiangonana izy amin'ny andro farany de ho Andriamanitra miasa ao amin'ny nofon'olombelona indray zany tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma de ho toy zany amin'ny fiaviany zanak'olona zavatra mitovy karazany hitan'izy ireo amin'ny soratra masina mihitsy zany vakeo ne de neo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay fa izy ireny no manambarana zao hitanareo koa fatatsika fa maty izy ireo navelan'Andriamanitra ao faty ao amin'ny fitiavan-tenany any izy ireo siantifika programa ny fampianarana fa iny ny pentekotista rehetra raha nisy ny resaka ny hoe andefany zanany any amin'ny sekoly biblika tamin'ny andron'ny Lotsyjol reo zay nanodidina teo de voaroka tao amin'ny fiangonana fa zava-dehibe zany ankehitriny ao amin'ny sekoly biblika ny zanako mangady ny fasana izy koa eny everinareo ve fa afaka andray an'io izy ireo am'izao n'izao everinareo ve fa miezaka ny anohana amin'ny fabadona tsy zany manambara aminareo aho ny tsy mampitovy an'izao andro fahalalana ivelomantsika ankehitriny zao zay nabevoaka ny fiangonana tamin'ny siansy sy ireo rehetra antsoina hoe avy amin'ny fandiniana sy ny sisa tsy avy amin'ny fandiniana no alalànareo an'Andriamanitra fa nanana fijery matipaika avy amin'ny fandiniana momba an'Andriamanitra reto mpisorony reto misy efa fahalalany amin'ny fomba iaviny Mesia saingy afindrindra n'olay fandiniana noho ny aviny tsy ara-tsiantifika ny teo ahoana ny hoe ty lehilahy ty nefa zazasary izy taizany sekolina lehany avy taizany fianarany taizany nazaony fahalalany fa mitady ampianatra anay ve ianao tamin'ny fijagajaganany naterahanao hitanareo mampalahelo zany hitanareo ve fa zay zavatra zay ihany no miveriny hitanareo fa miveriny zany ao amin'ny fivavahany ara-tsiansa ny rehetra fivavahana ara-tsiansa zay mifanaraka am'izay lazainy sekoly biblikany de zay ny fomba hitiavan'izy ireo an'io tsy maintsy zao io raha tsy zany de tsy izy ataon'Andriamanitra ao adala fotsiny izy ireo tamin'ny fotoana rehetra afatrano ny fiaviany io toy zany tamin'ny andro Noa tamin'ny andro Mosesy tamin'ny andro Kristy tamin'ny andro John tamin'ny andro mpianatra tamin'ny andro Wesley tamin'ny andro Luther tamin'ny andro pentekotista ary mbola toy zany tsy manova ny modeliny zany zavatra mitovy ihany ny tonga tsy misy afa-tsy mpanavota amin'ireo fito reo taona enina mandra-patonga ny fahafito ary nilaza ny apokalipsy 10 fa iovy zany amin'ny oro io ary zay ny nisy ho faranantsika eto amin'ny filazana zao raha ny amarana an'ilay iraka lehibe ahoana no ahafahan'izy ireo anao an'io fantatsika fa maty izy ireo avelan'Andriamanitra maty amin'izao taona siantifika zao zany toy zany izy rehetra mba ahafahany anao inona anokatra zava-miafy ny tomboka se fito amin'ilay ampakarina tsy anara-piangonana ahoana no ahafahany anara-piangonana anaiky an'reto tomboka se fito reto nefa mifanohitra tanteraka aminy io de nitaranaky ny menarana sy ireo zavatra hafa rehetra ny rehetra ny zava-miafina fito amin'ny fahafenony de mifanohitra amin'izay nampianarina azy ireo satria ilay sekoly fahiny avy amin'ireo sekoly biblika ny raisiny nefa ny tomboka se fiton'Andriamanitra indro fa sokafana teo atendrobodry zany ka Andriamanitra ne amela ao fato eto amin'ity pilipility amin'izao fotoana zao raha tsy fahamarinana zany sady efa nolazaiko anareo mialoha heritaona sy ny bolana talohan'ny trangany no nambarany makanesa na Arizona sy ny amin'izay hitrangana anefitra fa misy lehilahy maro mipetraka eto mihitsy zao arivo zao nijoro sy nanatry
nanatsika teo raha nidiny reo anjely fito ary na ny magazine life magazine nanao fitantarana ny amin'io teny am'ilay toerana fitiliana zany sisisy fa tsy nalalakory ny amin'io rehetra io zareo nefa efa voalaza ny rehetra na de ny fampitiany California azy zay efa ho tonga ary zavatra hafa rehetra reo ary toy inona nanambarako tam'izy ireo hoe afaka firy andro zany ary toy inona no misy raha nisany orontany mafy io tao Alaska fa ho fiandohan'ny famantarana ny amin'ny fotoana zany eo koa ny zavatra hitranga fa ny fanaraka tam'izay voalaza amin'ny teny rehetra tsy mbola nisy diso zany na de ndray azy tsy mbola nahita ny diso ianareo ary tsy afaka ho diso zany satria tenin'Andriamanitra io fantany sy ny lanitra andalo fa ity tsy afaka ho diso mariny zany ny ilain'Andriamanitra nanokatra an'ireto tombonkase fito reto tsy ao amin'ny anaram-piangonana nanolotra an'izany hatrany aho fa ivelan'ny anaram-piangonana mba azony makapakarina tsy lay pakarina araky ny anaram-piangonana tsy hainy atao zany manohitra ny teniny io nosokafa ny zava-miafina fito nisy tao zay naneo mazava nitondra mazava an'ireo zavatra nafenina hatramin'andro renana zao tontolo zao fa voambara kosa amin'ny andro farany amin'ireo zanak'Andriamanitra nentin'izy ireo mazava inatrehan'ny vahoaka zany ankehitriny mba ahitan'izy ireo ny amin'izany zay indrindra ary eo amin'io ampakarina tsy anaram-piangonana io la zay lay bokinareo anankiroa ny ray amin'io de boky ny fiainany zanak'ondry ny anaranareo amin'io de efa voatendry raha teo ao tsy afaka hiazo zany satria tsy misy fomba ahafahanareo analan'io hitanareo satria efa voatendry raha teo mba ao zany fa raha lay boky ny fiainana fotsiny azo esorona amin'ny fotoana rehetra io hitanareo raha tsy mibebaka ianareo esorona zany de zay satria hoe mamfitsarana ianareo ny ampakarina tsy hoe mamfitsarana mihitsy lasa mifampakarana izy toy ny lazaiko zao eto ampamarana ny efatary zao efa saika amin'ny sivy sasany fa hiala eto sika amin'ny sivy sasany eo raha sitraky ny tompo manana fanajana fotsiny eto enoy indray mandeha lazaiko zao mandeha manerana firenena izy ty a New York amin'ny raiky amby folo sy dimy amby roapolo minitra zao ny any Philadelphie sy ny manodidina eo mipetraka miaino reo masinany am'izao fotoana zao any am'ireo fiangonana manodidina rehetra any lavitra any any atsimo any Meksika any any akaiky ny Canada any sy ny manodidina ary manerana an'io rehetra io saky telonjato kilometatra manodidina eto amin'ny kontinanta amerikanina avaratra misy olona any zay miaino ankehitriny amin'arivony maro ny miaino zay no afatro anareo fiangonana ianareo zay miray ara-panahy amin'ny teny zay efa maty tamin'ireo vady fahiny teraky indray ianareo aza mitady ny angady an'io avy ao ndray efa maty zany raha kristianina nateraky indray ianareo itsimoka kely voatendry raha teo anareo io de ny teny tonga eo amin'ny teny eo amin'ny teny eo amin'ny teny eo amin'ny teny ka tonga ao amin'ny ohatry ny fahafenon'i Kristy mariny zany mba ahafahany ho tonga aka ny ampakarina ankehitriny de mivonona ho amin'ny zavatra iray sika de ny fiavian'ny tompo zay lay anaranareo amin'ny boky ny fiainana ny boky ny fiainana de ny tenin'Andriamanitra satria ny teny de Andriamanitra ary Andriamanitra irery ihany no fiainana koa ny anaranareo de efa voase tao amin'ny baiboly talohan'ny natonga ny baiboly ho teny ary raha eto ianareo mba hanao an'io mova zany ka tsy hanamarina ny teny ty mova tsy hanamarina ny tenany ihany ny fiangonana mova ny malaka efatra sy ireo zavatra hafa reo ka tsy nanamarina ny tenany tanteraka tokoa ka naneo fa izany ny amin'io fony tombo Jesosy hoy izy raha tsy manao ny asa zay nampanantenana fataoko aho dia aza mino aho kambana amina tokony izy hoy izy ianareo de avy amin'ny rainareo ny devoly ary ny asany no ataonareo hitanareo eo amin'ny andro farany sika ary fiangonana izay no afatro anareo amin'ny ty andro fisaorany ty eny alohan'ny amaranana indray andro a de atao amin'ny glacier national park renay nandritry ny andro fa isy ny filatsahana hoe isy vanganafo ilatsaka tamin'io alina io koa sahirana ny olona nandritry ny andro an'io zavatra io vonona satria andatsaka an'io afo io izy ireo tamin'io alina io nisy ranonafo navelan'izy ireo ilatsaka tony ny ranomandry lehibe nefa de saiky tahaka ny havana ny endriny rehefa mivoaka zany avy amin'io afo milatsaka avy amin'io zavatra mandry io nandehandeha tao amin'ilay parky zay mivady sy ny ankizy nandeha teo nandritry ny andro tejany zay mba ahita an'io fivoahany afo io koa nampanantenana taminay fa ahita an'io zay ka anatrika io indray lazain'izy ireo fa isaky ny fotoam-pahavaratra sy ny sisy io hoy aho koa afaka ahita an'io ve zay oreo nampananteny zay fa an'io arivo io nampanantena an'io zay oreo efa manomana an'izany etsy ambony etsy izy ireo zao rehefa vita omana ny rehetra ho an'io trangan-javatra io zay ny zavatra mitranga ankehitriny efa voaomana ny rehetra ho an'io trangan-javatra io misy fiangonana navoaka noho ny anarany namoaka ny ampakarina afy teo anivony zao tontolo zao tamin'ireo anaram-piangonan'ireo tamin'izao tontolo zao rehetra sy ny fahalotona ary reo zavatra zao tontolo zao ny olona rehetra efa ny manina lay trangan-javatra nijoro teny ivelany ny olona rehetra oreo ankehitriny banjino hatrany ny etsy antapony tendrombotretsy toy zay foana ny fomba ny aviany zany zay ny fomba tokony ho fiaviany am'izao fotoana zao zay hatrany ny fomba ny aviany tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana tsy mbola nampiasa anaram-piangonana mihitsy Andriamanitra tsy mbola
tonga eo reo mpanavao raisy ny tenin'andriamanitra ary rehefa maty izy de manorona anara-piangonana avy amin'izy ireo zay ny zavatra nataon'ireo pentekotista sy ireo hafa rehetra ireo rehefa nisy efitra vaovao sy ny sisa teo de zay hatrany ny fandihany zay ny fomba ivoan'le zavatra misy teny vaovao ny ampy teo de manorona fiangonana avy am'izany izy ireo manao anara-piangonana mampiavaka ny tenany tsy maintsy to zany ny fandehany eto tsy anareo ioarana tsy anareo ioarana ny natiora araka za dingan'izay ihany ny misy eo amin'ny natiora hatram'izay tao ravina ny volombolony sy ny sisa ny akofa avy eo ny vary mario eto vonona ny rehetra nampiretina sy natao vonona ny zavadrehetra ary nijoro teny ivelany ny olona rehetra ny andrandra ny lohako nisandroko teo mivadika nijery teo zahay ary nijoro teny ankizy nijery teny ambony avokoa zahay arak'izany la nanandaja tokoa io satria niandro faritratra an'io zahay nampanantenainanay io amen nampanantenany zao ny teny fa isy alohan'lay andro ny tompo zay lehibe sady matahotra indro aniraka ny limpaminany ah izy no apodiny fony zanaka am'ray fa amin'ny andro farany dia androtsaka ny fanahiko aviany amin'ny avo ah iara ilatsaka lohaorana sy farahorana amin'ny andro farany reo fampanantenana rehetra reo nanerana soratra masina de efa nomeny miandrandro sika mijery alay tena ampakarina eran'ny firenena am'izao oro zao miandrandro ry fiangonana ho tonga izy indray androany toy ny ananana antoka ny fiaviany tamin'ny voalohany de ho avy indray izy atao vonina ny rehetra sarao amin'ny akofa ny tenanareo mitoera eo anatriany zanaka miandrandrahatra any aoka iandro fatratra tampoka teo nandre zavatra fiteny atapon'ny avony zahay misy feo nivoaka tamin'ny fanamay fisapeo hoe vonina ny zavadrehetra avy eo io lehilahy io zay nitsangana teo anilako nanao hoe aoka ilatsaka ny afo indro fa tongo zany nilatsaka teo amin'ny tendrombohitra eo vanganafo sy lelafo midedadeda na naitra ny fijery azy ryralahy andeha ataosika vonina ny rehetra satria ndray andro any de latsaka ny afo iakatra sika ako sika vonina ankehitriny ho an'ilay fotoana ilatsahan'ny afo amin'ny andro farany misy antsika fatatsika rehetra zany ary efa vonina ny amin'ny fiaviany tompo sika ny zavatra ilaina atao dia ny ampisaraka ny tenanareo amin'ny ota rehetra sarao am'izay rehetra momba an'izao tolo zao ny tenanareo aza tia an'izao tolo zao na zay zavatra zao tolo zao aza vela isy olona mitaka anareo amin'ny fanekempinoana mitoera mahisy tsara eo amin'ny fampanantenan'andriamanitra ny tenin'andriamanitra ary io teny io raha teny ho an'izao andro zao dia namarina an'io araka izany andriamanitra raha tsy amarininy de tsy teny ho an'izao andro zao io lay teny nilatsaka tamin'ny andro pentekosta dia tsy ahomby ho an'izao andro zao tsy tompoko ho an'ny pentekosta zany ho an'ny ampakarina izy ty de ny fodin'ny ampakarina ny antrano mananjavatra afo sika maneo an'io indray ny pentekotista eo amin'ny taonan'ny ampakarina sika tahaka ny teny tamin'ny noa dia tsy naomby ho an'ny andro mosesy na koa ny lalàny mosesy ho naomby tamin'ny andro ny paoly teto niezaky izy nilaza tamin'izy ireo hoe aoko fatiny amin'io ianareo fa tsy afaka hananan'io ianareo ry fiangonana ho anareo zay resahako anio ariva manerana ny firenena raha nampisaraka ny tenanareo tamin'ny anara-piangonana sy ny fahalotona rehetra ary reo zavatra ty zao tolo zao ty ianareo sy reo zavatra rehetra zay miazona anareo ao amin'ny fanekempinoana nataon'olombelona sy reo lamina sy ny zavatra toy zany ka nampisaraka ny tenanareo miandrandra mivonona ilatsaka ny afo ndra iandroany amela azy io ho tonga andriamanitra ka naitra ny fijery azy ho vonina venareo rehefa ho tonga izy ho vonina hiakatra iarakaniny venareo rehefa tonga izy lay fampakarina miafina eo amin'ilay ampakarina mahagaga fa ihany izy io avy amin'ny mety maty ho amin'ny tsy fahafatesana ovana vetivety indray mpimaso fa isika aza velona ka mbola mitoetra de tsy aloza efa nodimandry indray andro iny tamin'ny andro ny tsara ny ady tany tikosona tany aho te iza matso lay zanako lankely nitokana ka hitako fa tsy nisy fotoana navoakan'io betsaka ny marary ny antso asiny sisa ka ozy ry dady tsy te tondra izy ireo ozy ento ah oia eny ary rahala simpson nataoko fa eto izy ary zanany lankely koa te andeha koa nampiakariko tao amin'ny fiara izy ireo de lasa zahay mijanona teo anjoro ny amba ijery ary afaka fotoana fo reko avy lavitra tery nisy tabataba tonga aponga mivelesy mitsangana teo ah oy anakapo fa reto akizy kely reto efa nivakiny reny boky mikasika ny tafiky reny tena ho tiany izy reto zao tsikaritro fa tonga voalohany ny tanky tamin'ny ady lehibe voalohany nandalo izy reny zavatra kely be to zany tonga ny manaraka taoriny io tonga manaraka teo ny tanky lehibe vaovao tamin'ny ady lehibe faharoa ny tanky sherman na vaventy miaraka amin'ny fitifirana tafondro aveo tonga ny manaraka ary afaka kelikely dia tonga reo reny kitana volamena aveo koa afaka kelikely tonga reto maty milaly 26 manerana ny fanjakana arizona tamin'ny ady lehibe voalohany maty milaly 20 taoriny io tonga ny kalesy reo miaramila tsy fantatra nisy vokivoky kely fotsy nisy tatsamby teo mpiatsamby sady miaramila nanao fiambelana nisy fefikely teo amin'le kalesy tetsakila nisy reny zokiolona fotsy volo mipetraka teo sady nasina kitana volamena teny aminy vady mateo ty mitomany maty ny vadiny zalakely miakanjo rovidrovitra nanondrika ny lohany tsy lany maty ny rainy ary taoriny
zany de mbola nisy tonga hatrany hatrany ary nisy nitafika vaovao nitsangana teo aho manahitra tokoa ny fahitany zany nefa tena mampalahelo hoy anakapo Andriamanitra indray andro any de hafa indray no tazako ho avy ny andro isiny ny fitsanganana ny voalohany ho farany ny farany ho voalohany reo mpaminany fahiny no ise voalohany ary ho hitany fizotra ny filaharana io mandroso miakatra eny amin'ny abakabaka ary fikazavelona ka mbola mitoetra de tsy mba hialoza efa nodimandry fa ho tsofina ny tropetra'Andriamanitra ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ilahatra ao andamosin'ireo sika raha hiditra ao aleloia zay rehetra tamin'ny taonan'ny Lutera Wesley Methodista Presbyterianina ka hatramin'ny taona farany zay nandray niteny tamin'ny taonany Andriamanitra hitanareo atao vovonina ny rehetra de hilatsaka ny hafa andesika indrika fotoana fohy mantantenao eo am'izao mpivoro manatrika eto zao fa niazona anareo teto hatramin'ny sivy sasany misy anankiray vaheto misy ampolo vaheto firy eto ny anao hoe Rinala Branham menatra ny tenako aho ny fiainana netiko niondrika tamin'ny reny anara-piangonana sy olona reny aho fantatro fa tsy mifanaraka amin'ny teny aho andeha angataka anao fotsiny aho mba hivavaka ho aho Rinala Branham atsangano ny tananareo Andriamanitra hitanareo Andriamanitra hitanareo jereo ane eny ambony riana eny rehetra eny Andriamanitra hitanareo fantatro aza menatra kehitriny eny aza menatra ary ny any manerana ny firenena ny any New York hatrany Californie ny any Canada hatrany Mexique zay miara-miangona amin'ireny fiangonana misy an'ireo andiany vitsy reny zay mino an'ity afatra ity amin'ny fony rehetra nivoaka izy ireo nivoaka ny fahorimbe nivoaka ny reny anara-piangonany reny tsy mikaina izy ireo misy fanindrina lalina vatsapanareo zao arivo zao tahaka ilay voromahery fa nandre zavatra ianareo zay hafa kely noho ny nefarinareo nefa na de zany azy fantatrareo amponareo fa marina zany ianao etsery misy pastora mitsangana etsoetsy nanangana ny tananao ianao hivavaka aminao aho tsy natao tao amin'ny hafin'ireo zavatra ireo sakaiza tsarofa etiny vavahady ary hitery ny lalana ka vitsy ny ahita azy aza miaraka amin'io vahoaka be mizotra ho any io sakaiza io taona ny fiangonana Laodikia io mety tsambikimbikiny zany sy andia eo mozika nefa matimaty tsy voalaza eto hoe mangatsika izy io voalaza fa matimaty zany ny pentekotiste io kany tsy fantany fa mampalahelo ory jamba amin'inona ny teny amin'ny fisehoany ny teny satria tsy tonga amin'ny alalan'ny rafi-piangonana izy ireo mihitsy zany tsy afaka andraina io izy ireo ary ianareo mpitoro teny Antikisona zao rivo zao tsy miazona anareo tompona andraikitra ny amin'io aho fa azonon'Andriamanitra ianareo tany aho nandritra ny 3 taona laza taminareo aho fa tsy hanokatra fiangonana tsy nataoko zany raha Peregrina nanokatra anankiray 3 taona ny tany nefa tsy mbola nisy fotoana nanasanareo aho eo ampilipitranareo nipetraka atao Antikisona efa ho 3 taona anala anenefitra Andriamanitra andray andro any tsy maintsy velona ty afatra ty niezaka nanao zay azoko natao aho mba andraisanareo aho fa fantatro ny antony nanaovanareo an'izany renareo ve zao no antony tokana nanaovanareo an'io andokanareo ny anara-piangonanareo ary fantatrareo maro aminareo no nyresahako tany amin'ilay fisakafoanana fer ary fantatrareo fa marina zany enatra aminareo mivao amin'izany miala tao rahalahy raha misy aina kely any ao anatinareo de ho tahaka ny voromahery kely vao ndresahako io ianareo orenareo ny ten'Andriamanitra tsaro fandrian'ity farany ianareo ndray andro any efa tena manakaiky sika kehitriny tsy tianareo ve no tonga zao arivo zao Andriamanitra malalo mipetraka mpanajany zay zao tena andro fisaorana tokoa ity tompo makasitraka tokoa aho tompo raha miaina am'izao andro zao ity no andro lehibe indrindra Paoly apôstôly dia naniry fatratra ny ahita an'izao andro zao reo lehilahy malaza fahiny de nanirina ity zany reo mpaminany de nanirina ity zany niandry an'izao andro zao izy ireo Abrahama de niandry an'izao andro zao satria nikatsaka izy an'io tanàna zay Andriamanitra ny mpanao sy tompo marika azy io miantony eo amboninay zany zao arivo zao Jaona nanahita ny fanan'Andriamanitra nidiny nafitany an-danitra nanambary izy fantany falaizanak'Andriamanitra io ary ny fieritreretana fa eo ampividianana ny ampakarina izy Andriamanitra malalo manerana ny firenena rehetra any miresaha amin'ny fony izy ireo ianao rery no afaka anova ny fony izy ireo raha tsy nisy vonapetraka atao hatramin'ny voalohany de tsy ahita ny dy mihitsy izy ireo tompo ka zara raha jamba hitarika jamba hilatsaka ny akady izy ireo azo antoka tokoa zany satria nilaza ny teninao fa ho toy zany izy ireo ankehitriny raha io no ny fahitana fa manerana ny firenena manera tany any Afrika ampolony maro manerana ny Afrika Atsimo Mozambique manerana ny firenena maro ny fiangonana kely mandray an'ireny olonapeo reny ary ty olonapeo ty koa de andehany amin'ny firenena 20 mahery samihafa manomboka mahita an'izao izy ireo ka misaraka amin'ireny anjatony sy anjatony amin'izy ireo tsy ho maro zany tompo ka rehefa ho raisina ho am'vatana ilay olona farany de ho avy Kristy tompo Andriamanitra manontany ny ampakarina zao arivo zao de ireo zay tsapako fa tafasaraka sady miandry aoka izy ireo ampisaraka ny tenany amin'ny zavadrehetra eto am'izao tontolo zao tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fanatriany hafanany ny hazavan'ilay zanak'Andriamanitra izy ireo milomana ao amin'ny teniny sy ny fitiavana ekeo zany Andriamanitra malalo aoka ny oloneto zay manatriketo ka nanangana ny tanany zao arivo zao ampolony maro no ato amin'ity tabernakla lehibe ty mangataka ao Andriamanitra mba hiditra ao anatin'izy ireo lay aina vaovao angatahako zany ho an'izay manerana ny firenena sy manera-tany koa azy zay andefasana an'izao olonapeo zao ny mba andraisan'izy ireo ihany koa ny afatra ho an'ny andro fisaorana
ka fantatra no reo voalaza fony izy teo ny tsy maintsy ataon'izy ireo zay ny vavako raha eo ikeo zany ta io izy ireo anao izy ireo fantatro fefa mahazatra raha eo ny mangataka ny olona keo amin'ny alitara mangataka ao andriamanitra malalo any am'izay rehetra misy fivoriana ny manodidina rehetra sy manerana zao tolo zao mba ho eo amin'ny alitara ny izy ireo ny mainty ny fotsiny mavo ny zarazara na aizy izy na aizy ny manakarena ny mahatra reo zay tsy mirara reo mpangataka na izy na izy reo anara-piangonana reo zay miakana amin'ny fandiniany manokana sy mifototra amin'ny tenany andriamanitra mitanjaka mampalahelo ory jamba kanjo sy fatany akory zany milaza ianao fa to zany no isy ary zay ny zava-misy koa mangataka aho raha eo mba hiantsonao ny vory rehetra zao arivo zao ary naiza maneran-tany miavinzy zao engany e mba androbaka ny vory mahery kely io zany mba hafantarany ny feoan'ny tompo ekeo zany tompo ankinoko aminao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy amen raha mbola miondrika alohanareo ho an'ny mpanatrika eto move misy eto mbola tsy voavonjy ka tsy mbola nanomeny fono an'Andriamanitra tsy ataonareo ve fa tokony ho feny fakasitrana ianareo ny am'izay nataon'i Jesosy anareo ny feritreretana fa mpanoty ianareo na nalafitra an'Andriamanitra nefa nisy zavatra nandondona tao am-ponareo na de zany azy iza ny mahalala raha mba isan'ny vory mahery kely ianareo mampalahelo ianareo ary mbola ampalahelo mandra-pahafoinareo tena ho am'izany nahoana ny tsy anao an'izao andro fisaorana lehibe indrindra tam'izay fananananareo raha indro fanandray an'i Jesosy Kristy mpamonjy ianareo ianareo tianareo ve no tonga eto ka hitsangana eto amin'ny alitara hiarivavaka aminareo aho raha ho tonga ianareo zay rehetra mpanoty lehilahy na vehivavy zazalahy na zazavavy mpikambana na tsy mpikambana amin'ny fiangonana ny mampikambana amin'ny fiangonana de tsy midika fa kristianina ianareo misokatra ny alitara tianareo ve no tonga zay mpanota rehetra te ho tonga ka handray an'i Jesosy Kristy tompo zay tena te hiala ny sasany aminareo amin'ny anara-piangonana zay te hiala amin'ny finanana an'io sakafona koa io ny hoe kambana am'ty de efa ampy tianareo ve ny tena alala marina ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina avy de fataro misokatra ny alitara vonony zay manatona fotsiny avy eny am'sezanareo manatona eto ary mandoly eto amin'ny alitara indro misy rahalahy vo tonga andro fisaoran'Andriamanitra o makasitraka anao feno aho fa tamin'ny fiainako rehetra nahafantatra aho fa nisy zavatra tompo tsy afa-po mihitsy aho niezaka aho hoy anaka-po amin'ny taona ho avy ataoko zany amin'ny herinandro avy ataoko zany amin'ny fotoana hafa andrenesako atsy eo amin'ny alitara hoe ho aho ndray andro any na emotry foana zany na emotry foana nefa tompo fantatra fa misy zavatra tsy mety amiko ninoko hatrany fa misy zavatra hafa fa ankehitriny tompo zao arivo zao makasitraka any am'izay fa fomba nataon'ilay zanak'Andriamanitra ny amin'ny otako rano marina ny tsy foloko mba ho voasasa hiala amiko tonga aho zao arivo zao ka mandoaliko eto mba hanaiky an'ilay andro fisaorana lehibe feny fitahiny ny am'izay nataon'i Jesosy Kristy ho aho fony izy maty teo Kalvari ho aho ho tonga va ianareo misy olona mandoalika eto amin'ny alitara eto nahoana ianao no tsy hitsangana ka ho tonga nirinao ny ianao an'izany efa nandramanareo io eritrereto fotsiny ny amin'ny rahalahy Laila Palmer lay rahalahy tsara malalatsika mipetraka teny atokotany izy raha ny fahalalako mijery an'ity zanany vavikely teo ivelany lalao croquet na antro zany ary nitanonondrika teo amin'ny sezany izy ka maty tsy nahetsika teo akory tsy fantatrareo ny fotoana ialanareo eto tsy fantatrareo fotsiny ny fotoana andehananareo mety ho zao zany anio arivo nahoana ary ny tsy ho tonga andamina andraraha ankehitriny avy ry olona mova tsy tsapanareo fa misy zavatra manitona anareo fa fantatro fa maro aminareo eto ny tokony hoe amin'ny alitara tsy reto olona enina na fito eto amin'ny alitara ihany am'izay mipetraka eto ankehitriny raha mino ahy ianareo ka nahita teto amin'ny lampiazo andreo zavatra nitranga de minoa ankehitriny ndray andro any de angina ny feoko tsy andrean'izany tsony ianareo mety no nirinareo no tonga ho ianareo raha labranamy mampikambana amin'ny fiangonana tsy manova ninina zay na izy ianareo fa Nikodemosy koa mba ampikambana tamin'ny fiangonana Jaona ihany koa Petera Jakoba Paoly samy mikambana tao amin'ny fiangonana koa ny hafa rehetra Paoly mpikambana tao amin'ny fiangonana izy mandrapatonga an'ity zavatra nitranga ndray alina na tamin'io andro io de tonga izy niova tamin'ny mampikambana amin'ny fiangonana izy teo ho zanak'Andriamanitra tsy tenareo ve no tonga niofana izy nanatsaina izy fantany ny fifanana nataony isan'ny sekoly fifanana lehibe indrindra nisy Gamaliel isan'ny mpampianatra mahay indrindra nisy teo amin'ny firenena saingy fantany fa nisy zavatra nylainy tsy tianareo ve no tonga ndray mandendray manontany anareo aho ny eo eto na manerana ny firenena manontany anareo aho naiza misy anareo na fiangonana inona misy anareo am'izao orany ny andro fisaorana zao tsaro fa atao rakipeo zao tsy eto ihany fa ny an-danitra koa fantatrareo fa voaporofary scientifika fa ny fietsika rehetra ataonareo de voarakitra no porofony zany tsaro fa manaporofany zany ny televiziona de tsy mba manamboatra sary akory ianareo le sary ampitaina fotsiny ny zavatra ataonareo ao amin'ny fatsony
io ihany anareo na de zany azy hitanareo rehefa etsenareo ny ratsatananareo io fihetsikio dia mandeha maneran-tany isaky manao fitafina anareo miendrikareo dia mandeha maneran-tany voarakitra zany mieritreritra rehetra mandalo ao an-tsainareo de voarakitra ary dray androany de alefo io zavatra voarakitra io fa atao amin'ny fitehirizatsara zany avy eo iveriny indray zany amin'ny fitsarana hitsanganeo ianareo miaraka amin'ny volony tapahany nefa milaza tena ho kristianina hitsanganeo ianareo miaraka amin'ilay fieritreretana ao an-tsainareo manohitra ny teny ary ao an-tsainareo zany zao tsy azonareo afenina io tsarofo fa ny televiziona na de ny siansa aza malala fa marina io mitsanganeto ianareo zao amin'ny fahalalana fa oeo ianareo tsarofo fa rehefa voarakitra zao ary amin'ny andro fitsarana io fietreretana anareo io dia iveriny indray ao an-tsainareo fa horaketiny zany ahitan'io zao tolo zao rehefa lefo zany nahoany zao tolo zao no hijery anareo amin'ny andro fitsarana oeo ny anjeny rehetra raha menatra eto ianareo raha misy sara laina ankehitriny amin'ny andro fitsarana de homenatra anareo ao satria nanositra ny teniko aho nandefa zany taminareo tsy sitrakareo nino azy na feninareo tao ambadika ny zavatra fa ny tenanareo ho ianareo efa tsara ihany aho nataoko zao nandidy tao amin'ny fanahy ny teny tsy fantatra zany koa nataony mpanompo sampy nika zany koa nataony mpanompo sampy ahoana reto nafanareo manome lamosina ny teny nahoana no tsy nahoana no tsy hoe aminy zao nahoana no tsia nahoana no tsia nahoana no tsy hoe aminy zao nahoana ianao no miandry ry rala malala nahoana ianao no mitaredretra ela jesosy miandry mba amonjy anao misy toerana ao amin'ny fonenany masina ekeo no hoisan'ny mpikambanao amin'ny vatany nahoana no tsia ry voro-mahery kely avia ankehitriny nahoana no tsy hoeo tompo makasitraka aho makasitraka tokoa aho andro fisaorana ho anao tompo tsy ny amin'ny sakafo aranofo eo ihany zany nefa tompo zao no andro farany makasitraka ny am'izao sakafo ara-panahy zao tompo ny sakafo ara-panahy ny amin'ny tompo kase fito zay nampanantenaina fa hosokafana hony olona ho zavatra hafa mihitsy zany tsy afaka nampiteny ray monjy ianareo ka aka efa ato amin'ity zany saingy miafiny voisy tompo kase firy ny mazo an'izany malaova amena hitanareo hony olona fa ho zava-miafina hafa mbola voky io tsia efa voasoratra io tsy afaka nampiteny ray ao amin'ity ianareo na naisitra ray am'izany hitanareo efa ao zany fa voambara fotsiny amin'ny andro farany tsy tianareo ve nitonga avy ankehitriny resakaizy raha tsy mazava aminareo zany avy mandony eto resa ho aminy amin'io raha tsy vitako ny anazavany zany aminareo vitany zany satria izy no mampisida ny fisalasalana rehetra eo amin'ny fiandrianany masina nahoana no tsy tianao ve no tonga nahoana no tsy nahoana no tsy hoe aminy izao tsaro fa voarakitra zao tsy am'ty orona pety ihany fa am'ilay firaketanaandriamanitra lehibe ny tsiraray aminareo ny fihetsika rehetra rehefa manondrika ny lohanareo nareo manondrika ny fonareo ny fieritrretana mandalo an-tsainareo tsaro fa voarakitra any amin'ny voninahitra zany zao ary alefa voarakitra io amin'ny andro fitsarana aizany fanapa-kevitra ao to inona no itiavanao anovan'io am'izany andro zany iandry any aho satria maro de maro ny eto manodidina ny alitary zao hitanareo mety isy ray angamba raha miandry kely any aho mety isy ray hafa any mety isy any New York any hoany mety isy any Philadelphia any hoany any Californie Arizona any hoany mety isy ray ho tonga ry pastora na iza misy anao aza tsahatra ny fiantsona eo amin'ny alitara ankehitriny mety tsy ahita andro fisaorana hafa intsony sika mety ho farany ty anankiray ty ary hoterisy na ny voarakitra ny arivo ho an'ny andro farany ifarany anolona peo ndray andro any atsahatra ny firaketana ka ho ao amin'ny fitehirizatsara'Andriamanitra ary alefa indray zany de zay eritreretinareo ankehitriny aza milaza hoe tsy nafantatra ianareo efa fantatrareo nefa tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy ary zay rehetra nomeny ray dia anatona hoe aminy inoko fa raha zany no mipetraka telo eny ka mba hananana fieritrretana kely azoko antoka fa hoety faingy anaraka zay azoko natao
nahoana no tsy nahoana zay ve hoy ianareo azonareo antoka ve fa tsy mampalelo ny fanany ianareo ankehitriny andesika mbola indrika ihany azonareo antoka ve fa tsy mampalelo ny fanany ianareo azonareo antoka ve fa ataonareo zay nolazainy fa tokony ataonareo azonareo antoka ve zao tsaro fa mety tsy anana anjara hafa itsony ianareo mety tsahatra ny firaiketana zao arivo zao mety ho tapitra zany mety ronapeo farano anareo zao azonareo antoka ve fa voniny ianareo ankehitriny raha zany azy avelaka eo an-tananareo io amin'ny anarany tompo jesosy raha mbola midra moramora ny antokopira ivavaka ho an'izay eto ah karazana kristianina hafahafa ihany aty inoko fa Andriamanitra no manao ny famonjena inoko fa Andriamanitra no mambolo ny teny za tompo hoy ny baiboly ho Isaia za tompo no namboly zany nanondraka azy andro sy alina fandrao isy anongotra azy amin'ny tanako alohany angatahako ny olona mba hivavaka ho andreto eto amin'ny alitary reto tiako ny tenako raha hivavaka ho azy reto andesika iondrika ankehitriny Jesosy malalo ny teninao ihany no nambarako dia zay no lazainy ny mpaminaninao ary fantatro fa marina ny tenin'ireo mpaminany fa hoy ianao za tompo no namboly zany eny azokantoka fa nataonao amin'ny boky ny fiainany zanak'olo zany talohany nandrenanao zao toy zao za tompo no namboly zany sy anondraka azy andro sy alina fandrao isy anongotra azy amin'ny tanako izy reto tompo efa maro angamba ny antso eo amin'ny alitara reny nefa dia manondraka ny zany hatrany ianao tompo indro izy reto zao arivo zao ako izy ireo tafasaraka fotsiny zao arivo zao raha eo amin'ireo zavatra zao tolo zao rehetra ny amin'ny ota sy ny fiahina rehetra ao ampony ka mba ilamina anaja avy ao ampony ka foy tena ho an'ny teninao zao ankehitriny zao anao hoe tompo Jesosy eo tato am-poky tato ny loko atrany fa nisy zavatra ho ahy zay tsy mbola noraisiko na dia niezaka azy aho toy zay voambaran'io ariva ny anaraka ko vavy nefa nisy zavatra hafahafa tamiko teo to tsy tsara faneno zany koa an'io ariva tsapako fa miamanatony ny sandrin'ilay teny velona aho tongeto tena ampanajana aho amin'ny fisainako madio naketo amin'ity alitary ty aho ilaiko tokoa ny famonjena tompo tena nona aho ilaiko ianao tompo mba hiazonay eny atsandrinao zao arivo zao tsy amin'ny alalan'ny fihetsepo fa amin'ny alalan'ny fanahy ny fitiavana raiso eny atsandrinao aho Andriamanitra malalo zanakao aho tsapako fa zalay volo mahery vao niresahana teo rombao aho tompo mitsambikinao niala teo amin'ny sezako aho ka mandoaliketo rombao aho tompo mitsambikinao eto eo amin'ny elatrao aho tompo isaraka amin'ireo zavatra zao tolo zao reo avelao aho anidina lavitra ny fahalotony ty zao tolo zao ty ny amin'ireo fahazaran-dratsiko ny amin'ireo fombafomba ny anaram-piangonako rehetra avelao fotsiny aho eo aminao Andriamanitra malalo mba hahafahany fanamasina androtsaka ato amiko ny famelana ny fisalasalako rehetra ako aho anio ariva ho tonga ny zanakao vaovao nateraka ka olom-baovao zao arivo zao rombao aho eto analafitra ny feo ny akovavy io aho eto analafitra aho akeo amin'ny akany-boro mahery eo amin'izay ahafahako ho velomin'ny tenin'Andriamanitra mandra-pahafahako anidiny ekeo zany Andriamanitra malalo raiso izy reto anao izy reo zay ny tena vavako mivavaka ho an'ny vahoaka andalam-pahafatesana ekeo zany raha eo atolotra zany vavaka zany ho azy reo voninahitra Andriamanitra no angatahako zany raha mbola miondrika isika manontantena aho ho an'izay madidina ny alitara ka mandoaliketo maro aminareo no laza tena kristianina saingy tsapanareo fa nisy zavatra trany tanoany zay tsy nanananareo mety nataonareo avokoa reo etsika ara-pivavahana mety efa nika ianareo mety efa nanao andro rehetrareo ianareo mety efa nandita amin'ny fanahy mety efa niteta amin'ny fiteny sy fantatra ary tsy misy olona afaka hiteny ratsiny amin'io mariny zany tsara zany rehetra zany saingy hitanareo fa nomeza-pasoava ny fanahy reny tsy eo ny fanahy raha eo ny fanahy ifatsapana io dia tsy ampahafanamelona toy zany ianareo eto amin'ny alitara ampahatsorana marina ve no inonareo amin'izao fotoana zao raha eo ihany ianareo hoe tena tafasaraka ianareo tsy noho ny fihetsepo eto
fa ilay tena finoana tsy mifangaro hoe andray anareo Andriamanitra ka amelona anareo amin'ny teniny mandrapatonga anareo ho tena volo mahery afaka anidiny. Raha zay anareo ka tianareo ataon'Andriamanitra zany, atsangano ny tananareo ho anareo eto amin'ny altara. Andriamanitra hitahanareo manangatanana ny tsiraray. Eto tena ampilaminana angataka aho amin'ireo lehilahy sy vehivavy nanoka tena ka mahafantatra tsara an'Andriamanitra. Ny akamaroan'izy ireo sady afafy zany. Toy zay no hita eto saiko lehilahy avokoa no namaly ny antso teto amin'ny altara. Fantatrareo raha ny mazatra dia ny vehivavy, fa lehilahy avokoa ny eto. Ataoko fa vehivavy ray no amin'ny altara anivariva angamba roa. Matetika dia vehivavy no betsaka saingy misy antony anoany. Iveriko fa ataon'ireo vehivavy reo fa manohitra azy tsy zany ranabavy. Telo ataoko fa nisy laza hoe telo. Tsy hitako avetony ety anoloan'ny altara. Eny ary aoka isy kristianina nanoka tena vitsy hoeto ka hitsangana hiaraka amiko ambavaka fotoana fohy eto amin'ny altara. Naiza misy anao eto amin'ny lapiazo izay olona tena mahafantatra an'Andriamanitra ka mahay nitsangana eto fotoana fohy mba hivavaka ho azy reto dia ho faranantsika ny fivirena. Aoka ho feno fanajana ny rehetra eto. Aza mandeha tongava fotsiny ary-mitsangana eto. Ny sasany aminareo zay tena mino fa marina izy ty ny hoe miditra ao amin'ny taona hafa sika, miditra ao amin'ny taona ny fampakarana sika. Fantatrareo fa tsy afaka ho ny fiangonana raha ny toerana misy azy sady tsy afaka ho tsara kokoa zany. Tsy maintsy miaratsy io. Firy malala zany manaova amen. Miaratsy hatrany zany ary tsy afaka andeha toy zao. Hitanareo tsy maintsy mila zavatra hafa ary eo ampetsehana zany zao sakaizy zany dia eo efa nanomboka ny fetsehana ho an'ny ampakarina. Marina zany. Zao no lazain'ny tompo zany. Mandrosoa ankehitriny ry kristianina nanoka tena izay maniry mba izy voarakitra ho azy eo amin'reto tonga ampahatsorany reto ka tianareo no tonga ka hanolotra vavaka miaraka amin'izy ireo toy ny rahalanareo sy rahavavinareo makanesa manodidina ny altara. Tsangana fotoana foety mba hivavaka. Mbola misy olo-kafa vety eo tonga hitsangana manodidina eto mandole fotsiny miaraka amin'izy ireo mandehana fotsiny lehilahy akaiky ny lehilahy reny fa nareo vehivavy moramora mangata vavaka ho azy ireo ampanetretena. Andriamanitra malalo ampio. Afoky ny rehetra, afoky ny anara-piangonako, afoky ilay fanambadiako voalohany, afoky ilay vadiko voalohany, afoky ny zavadrehetra tompo ao. Afoky ny rehetra hoanao manontolo ry mpamonjiko soa. Afoky ny rehetra, afoky ny rehetra, afoky afonareo ve ny fiheverinareo manokana? Afaka afonareo ve ny fiheverinareo ho an'ny tenin'Andriamanitra? Hoanao manontolo ry mpamonjiko soa. Afoky ny rehetra, afoky ny rehetra, afoky ny rehetra. Hoanao manontolo ry mpamonjiko soa. Afoky ny rehetra. Isika rehetra mino ankehitriny ianareo manatrika eto mitsangana andesika hirany miaraka ankehitriny. Afonareo ve ny rehetra irao amin'ny fahavonona zany. Afoky hoanao manontolo ry mpamonjiko soa. Afoky ankehitriny ho anareo manodidina ny altara. Raha tena nafotena anareo atsangano ambony amin'ny tananareo irao ny hoe afoky ny rehetra. Afoky ny anara-piangonana, afoky ny anara-piangonana, afoky ny fiangonana, afoky ny tenako, afoky ny fiheverako. Hoanao manontolo ry mpamonjiko soa. Afoky ny rehetra. Hoanao ry afoky ny rehetra.
afokyo ny rehetra, hoanao manontolo ry mpamonjiko soa, afokyo ny rehetra. Avy ao anatinareo mihitsy fa zany, afokyo ny rehetra. Ianareo zay eto amin'ny altara, ianareo zay manodidina ny altara ka ny vavaka ho anareo ny fiangonana, ny vavaka ho any tenanareo ianareo, fomba tokana ankehitriny no ahafahanareo vovonjy. De zao finoana no amonjenanareo ary amin'ny fahasoavana zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no niresaka taminareo, nitondra anareo teto amin'ny altara. Ny fitahin'Andriamanitra no katsahanareo, ny teniny no katsahanareo, ny fany masina no katsahanareo, ny sitraka amin'Andriamanitra no katsahanareo. Ara zay ka afaka ianareo tena amin'ny fonareo rehetra afoy an'izany. Eny, aza ny fihetsem-pony tadiavo ny fahamarinana, ny fahamarinana. Avy eo amponareo amin'ny finoana. Tompo, sitrako ny anao an'izay rehetra, baiko ny teninao amiko atao, afoko ny tenako miaraka amin'izay rehetra tonatiko. Raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ianareo, tiako ianareo raha hitsangana amin'ny tongotrareo, mitodia amin'ity fiangonana ity, amin'izay manatriketo ka hatsangana ny tananareo. Fa iran'izany miaraka amin'izy ireo sika, afoko izay rehetra tonatiko Andriamanitra ô, araka izay rehetra fantatro, izay rehetra maizy ahy, afoko. Miakary eto amin'ny lampiazo ianareo zay eo amin'ny altara, miakary eto amin'ny lampiazo rahalahy, eto ambony ianareo rehetra rahalahy sy ny vavy. Jereo aty ry fiangonana, misy anabavy manao hoe Ranada Branham mpikambana atao amin'ny fiangonana, fa tatoato tsy nakao itsony aho. Fonao ve? Ny tompo malala hoe atraiza no itiavako notaria, tiako ny amin'ny fiangonana, tiako ny andray fany masina, ho feny ny fany masina, vonina no faty raha ilainy zany. Eny, marina zany. Move na fonao ny atsipriandrehetra mba ho azy sy ny teniny. Misy anabavy eto nivoaka ny anaram-piangonana izy, ozy mikambana atao amin'ny anaram-piangonana, tsy tononoky ny anarany, nanana andraikitra atao izy. Nefa ozy Ranada Branham, tiako no eo amin'ny fahamarinana, mila zavatra lalidalina kokoa noho zany aho. Tanareo, avelao aho nambara ny teniny. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa vokisana izy. Eny, ianareo eto amin'ny lampiazo zay voatonga, raha vony any fony maizy anareo rehetra ianareo, ny zavatra rehetra mba hakatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy nisy nilaza taminareo tamin'ny herinandro ity ny tokony atao. Ankehitriny raha voniny ianareo ny afotena ho azy zao ankehitriny zao, atsangany fotsiny tanareo toy zao eo amin'ny reto manatrika reto. Ankehitriny ianareo eto amin'ny lampiazo, andesika hiaraka hiran'io eto, afoko ny rehetra, isika rehetra miaraka. Eny ary, afoko ny rehetra. Avy ao anatinareo mihitsy fa zany. Avy ao anatinareo mihitsy fa zany. Manaova amen, manaova amen indray mandeha. Ataovy tompo, dinio aho, zaho toetra aho, omeo anjara aho. Zay ihany no azoko atao zao arivo zao. De ny anolotra ny tenako ho anao, fantatrao ny anoanany foko, fantatrao ny faniriko. Nampananteny ianao fa hamaly an'io fanirina io. Ekeko zany ankehitriny, ary afoko ny tenako anao, isika rehetra ary. Afoko ny rehetra, afoko ny rehetra. Ho anao manontolo ry mpamonjiko soa, afoko ny rehetra.